San means to fall. Ilezanaku Masina Yana Masina Masina Yana Tupu Laira Medicana Ora Baba Sekela Baba Shalala. Hallelujah. Masna 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 masina. Hallelujah. Hallelujah. Ya no tupu lai lai situ medikan ya no medikan ya no tupu masina ya no. Hallelujah. Masina ya no tupu lai situ medikana ilazana kun amen. Ola zawan vava no ni famasina na demancha ni fatsaran azam tsacha mamevunata azandran azam tsacha miresa kam namen vunaita wazi. Oh rababa selele rebo shakara baba ya Sandra tafana masna rasni tera now you know le manda kizai ni fiandana now manda kizai ni yeri now manda kizai ni fire now manda kizai now timistaka now timisiazwar nam now tupo he's antaka now era bobo shakele bobo sandere. Hallelujah. Hey, la sofa manda kizai Mandakizayane Nifiadia nana Mandwalikiza. Amen, amen. Nyakukamina Sikara yesha ikawa Mandakizayane tupo Nifiadia nana Mandwalikiza Nyakukamina Rababo shekele remaya. Hey, yo pitsangana na yo. Mageta yetamiocha. Ukasini mfana ina demand. Mageta yetamiocha. Ukasini mfana masna. Yay. Ora baba sekele rebo shalere. Aitinu mfana masna ukaskenai. Kasiuza yandwan. Fagimanuka ndraiza yandwan. Eh, miasafa na masna. Miasa yetu na wandran fana masla. Raisni tuera now. Kasiuza yandwan fana masna. Mira no zayandwan fana masna. Mira no zayandwan fana masna. Ilaina ni yeri now. Sinifana chea now. Ilana ni eri now. Milan eri nozai. Milan fana imas nozai. Tumpandwara nen kanti tuera niti. Oh, ikas kana chirai. Oh, hey, tuda na ilandala kuku. Wait kuku zai fana imasna. You know nun tona na wait titu eranti.
Ary anao ny Baiboly dia milaza fa izay tariny fanahy no zanak'Andriamanitra. Izay misy ny fanahy ihany koa ny toerany fanafahana. Tario izahay androany, tario izahay androany. Oeto izahay androany. Oeto izahay androany fanahy masina. Oeto izahay androany. Hey! Rabosha kelere la mayande rabosha la la la. Oh, hey, eto na androany kaskanay. Yay, hallelujah. Kasi izahay androany, oento izahay androany. Takantany karakay, angetayetanao, mila rano avy aminao, mila ilay rano naina, rano verina, andenanay, anakotsanay. Yay, oh! Hallelujah. Tunitani karakai kamilaran mangeta etanau leranurani fanai maniri mafinau nukasina widrai havifanayo simana kio fanayo rati kasina widrai sigareja ilai now simana kio fanayo rati kasina widai ilai amen amen ilai now Milan Zion Milan fanu juna no mioti zai Milan kaska mioti zai Miainga viany anatin'ny fonao zany androany. Hallelujah. Fanayo avi fana lazova tsy manaiky anao androany tsy manaiky fanayo raha tsy kasina windray ilay kunenao ilay kunenao tsy manaiky ao fanayo raha tsy kasina windray ilay kunenao ilay kunenao mamelu
Nay panjaka ny panjaka. Hallelujah. Anandratra ny anaranao zay. Hideranao zava-mananaina izay noforontananao amin'ity androany ity. Ka fonomolotray ary mivavana ianambara ny fiderananao androany. Amen. Mahazo toerana. Miarabanao manokana amin'ny anaran'i Jesosy a. Miaraba amin'ny vahiny a. Sondray atao tranon'Andriamanitra. Amen. Mimana ianao andro satria tsy fotoana tsotrotsy ty fotoana androany ty. Tsy fotoana ty fotoana androany ty. Ary ianao ty tsy taka ny fahazarany ny atongavanao eto. Amen. Manana etaeta fa reo mpanompon'Andriamanitra reo efa niomana atry ny ela ho anao fotsiny androany. Amen. Tsotra ny teniko aminao. Ianao amizao raha ao anatina avion, tsy avion midécolle ny misy ianao, fa avion efa miplané tsara. Efa maka ny altitude tsara. Halleluja! Tsy avion raha mbola vao midécolle zao, tsotro zao hitanao zao izy. Fa avion efa manana ny efa eo amin'ny altitude, ary mbola maka altitude tsara mihitsy. Ty avion misy ianao ty. Ny pilotenao koa atokisana tsara mihitsy. Oya! Tsy fotoana mahazatra ty fotoana androany ty. Manitra manao zavatra tsy mahazatra foana. Metamorphose ndray fiainanao ao ambadika an'izao. Minoa mpanompon'Andriamanitra ianao. Fa Andriamanitra ny nampiteny azy. Fa ho isy metamorphose ndray ny fiainanao ao ambadika an'izao fotoana izao. Fotoana fandrosoa ny fiainanao. Fotoana fivadia ny fiainanao. Ozy izy papa zay hoe ny olona raha mandalo ka, raha ianao mandalo ka mitovy amin'ilay olona, ny olona mety ianao point virgule. Halleluja! Ny ianao mbola misy tantarany, mbola misy toy ny tantarany fiainanao. Raha ny eritreritra ny Egyptiana ny fiafaran'ireo Israely reo, fa ozy Andriamanitra mbola siky virgule io. Mbola siky virgule io. Ianao mieritreritra fa eo ny fiafarany. Fa zao may manala an'izy ireo anatina ady sarotra. Mbola misy virgule amin'ny fiainana.
Jesosy mitsotra mpanjaka rehetrarehetra. Mpanjaka rehefa eo amin'ny voninahitra miandrona tsara. Fa Jesosinao eo amin'ny voninahitra mihitsy izy midina mamonjy ianao. Manao zavatra eo amin'ny fiainanao. Inona zavatra tetiavinao amplany? Eo voninahitra izy. Halleluja! Urakoraka ho an'i Jesosy. Vita se o for na banane se maintsy tudo ankanana rosa dia tika maiereza amiasa vita se o for na banane se maintsy tudo ankanana manduso se me amte manduso Vamos pangatika zavela angati Manduso Simi amte Manduso Vamos pangatika zavela angati Sara hoto zuro fare Panetka tsy mandeha aloha Olo pagnanawa tove tsara yeah Soava di tongava soa Sara hoto zuro fare Panetka tsy mandeha aloha Olo pagnanawa tove tsara yeah Soava di tongava soa Manduso Simi amte Manduso Pango pangatika zavela angati Manduso Simi amte Manduso Pango pangatika zavela angati Oh yeah Sika tsy maintsy mandroso Oh yeah Roso atrandine Oh yeah Sika tsy maintsy mandroso Oh yeah Roso atrandine Yep
One, two, pum pum pum. Yepa. Hallelujah. Hey. And what is first one on a two player to run rest now? Over. Over the people, over. Over the people, over. Over the people, over. Over the people, Church! Over the people, over. Over the people, over. Over the people, over. Over the people, over. Napapaisitar toto yipa. Napapaisitar toto yipa. Asambi si yipa yipa. Asambi gram. Asambi seya. Asambi
géant, un zombie géant, un zombie géant, un zombie grand, un zombie grand. Un zombie yiva, un zombie yiva, un zombie grand, un zombie grand. Zengi matugana imiteni run. On fait le double, 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 on fait Napita Yanga, Napita Yanga, Napita Yanga, Napita Yanga, Napanapanga, Napasuapanga. Ah! Bisama ka rest na weton one. One, two, three, four, stop. Hallelujah! Ninina tsy possible eo amin'ny fiainanao. Minoan Jesosy, minoan pilotenao ianao. Fa Dieu est capable de tout faire. Ce qu'il a dit, il accomplira. Inona ny tenin'Andriamanitra azominao eo amin'ny fiainanao? Tenona an'izany namanao, inona ny tenin'Andriamanitra azominao eo amin'ny fiainanao? Fa ny fahorianao dia mifaleny. Na firy taona ny ananao fifaleny io, fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe zao sisa miaina zao izy mbola azo antenaina, mbola misy azo antenaina. Zany hoe zavatra teneniko aminao androany, mbola misy azo antenaina io fiainanao io. Ce qu'il a dit, il accomplira, il fera. Alléluia! Hey ya 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 ya, 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 hallelujah, hey ya ya ya, hey ya 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 ya, hey ya ya ya, hey ya ya ya, together, hey ya 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 ya, 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 hey ya 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 ya. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi et moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Alléluia. Madita patakarana. Afana tenana tsara. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit. Alléluia. Il fera. Amen. Il accomplira toutes ses promesses envers toi et moi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. On peut dire je tourne toi en droite. Tout ce qu'il a dit envers toi, il accomplira. Il est le Dieu de fidèles, le Dieu de promesses. Hallelujah, somebody want Jesus. Mefunata tupuna wadwane. Hallelujah, 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 hallelujah. Wanafunata Jesus ya. Chama.
aizany tananao aizany tanana ho an Jesosy eva tsiria voninahitra ho an Jesosy rery any mazotoerana amin'ny anaran Jesosy iseratsika izy amin'izay fifaliana sy fiderana zay antony tisitsika izay ampandrosotsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Tonga amin'ny fotoanany fanatitra isika dia mialohany anaovantsika an'izany fanatitra izany dia misy tantara iray ao anatin'ny Baiboly izay horesitsika. Ny Baiboly moa dia tahaka ny fanafody. Ny fanafody rehefa vidintsika amin'ny carton dia misy notisy avy any. Ao anatin'ny notisy misy posologie, fomba finanana anazy. Misy hoe allergique amin'izao dia tsy mety. Misy effet secondaire rehefa mihinana anazy. Ny Baiboly dia misy tenin'Andriamanitra izay ho antsika. Io zany notisitsika olombelona. Fa ny mahatsara azy, tsisy terrain allergique ny Baiboly. Tsisy olona allergique amin'ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Ary tsisy effet secondaire koa amin'ny finanana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany raha isika ao amin'ny mpitsara fahaenina misy tantaran'ny lehilahy hoe atao hoe Gideona. Indray andro ny zanak'Israely dia nanao izay ratsy teo mason'i Jehova. Dia farany nataon'Andriamanitra tao anatin'ny fahoriana nandritra ny 7 taona. Nisy Midiana nanjakazaka teo amin'ny fiainan'izy ireo, teo amin'ny fiveloman'izy ireo. Dia nisy lehilahy iray tao hoe Gideona tao anatin'ny zanak'Israely nisehoany anjelin'Andriamanitra. Rehefa nisehoan'ilay anjely Gideona dia tsy nino hoe anjely, fa rehefa tena hoe tsapany fa anjely ilay niseho taminazy, tonga dia nanao fanatitra izy. Rehefa nanao an'izany fanatitra izany izy dia nitondra ny Israeliana rehetrarehetra tamin'ny fandresena. Alléluia. Ka ny lesona azontsika amin'izany dia anankitelo. Voalohany, ny anjelin'Andriamanitra dia tahaka ny tenin'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra izay mifandimby eto mitondra ny teny hivelomantsika tsirairay avy, hitondra antsika fiainantsika. Ao koa ny bitsiky ny fanahy masina ataony aminao. Ny faharoa, ny fanaovantsika fanatitra dia mampisokatra ny lalana eo amin'ny fiainantsika, ahatongavantsika amin'ny destinentsika tsirairay avy. Ary ny farany, tsy tsika rery ihany no misitraka an'izany fa manodidina antsika tahaka ny Gideona nanao fanatitra dia tsy izy rery ihany sitraka an'izany fandresena izany fa ny zanak'Israely rehetrarehetra. Ka androany isika andaontsika hanao an'izany fanatitra izany. Mazava ho azy fa vola no entintsika eto hanaovantsika an'izany fanatitra izany, hikarakarana ny fanahin'olona maro mba hanantona an'Andriamanitra. Ka ataovy izay azon'ny tananao atao. Amen. Ary tsy anterena fa tena ny sitrapo. Raha sitrakao dia andaontsika hivavaka ho an'ny fanatitra izay olotra antsika eto mba ho ankasitrahan'Andriamanitra izany. Tsy mifanatitra irery ihany fa ny ampafolon-karena izay nitahian'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Raha sitrakao dia andaontsika hitsangana tompoko. Rainay tsara indrindra any an-danitro, ndreto indray izahay hitondra amin'ny ampany amin'ny tahiana ho anay tsirairay avy, dia ny ampafolon-karena izany ny fanatitra, ao koa ny vary izay hoentina eto omena ny malahelo. Raiso izany Jehovah Tompo rainay, mamondrafo aminay raha misy tsy fahatanteranay ao anatin'izany, ampitiavana no anoloranay izany ka aoka ny eo didikazo manompofona eo anatrehanao izao fanatitra ataonay izao. Saotra Jesosy eo. Amen.
miara-mipetraka antsika tompoko dia ny ampifolo-karena mandeha aloha izay mbola tsy nanao fanatitra ny vary tamin'ny maraina dia mbola afaka manao an'izany amin'izao. Efa afaka mandeha ny ampifolo-karena tompoko. Nandeha lavitra be hoe hitady fiainana dia nandao ny ray rehefa tonga tany ny arina ny alana ny atsisy lasa vitsy dia vitsy sare naloto ty vatako izao tsy misy oety tonga sainao dia ody am'raiko ngamba tany aho zao tsy nagagigagi ny aiko e ody am'raiko zao ampy zay ny adalana saika matiny tsy falalane hoany am'raiko zao izy lay be fitiavana saikaiky ny fony miadane Afaka mandeha mifanatitra to. Dioviny zao nomeny akandro tsara lay zanakadaly lasa voakarakara hoe nasiny peratra ny aiko efa reraka dia nanaova ny fety tena maventy lasa zanakadiny na dia naditra tsy mba nariny ao hoe na dia raha mini sagnela koa awe antrano ndraiko ato e velatra mpamotena tsay vilivily ny saiko e ody am'raiko zao ampy zay ny adalana saika matiny tsy falalane hoany am'raiko zao izy lay be fitiavana saikaiky ny fony miadane ody am'raiko zao ampy zay ny adalana saika matiny tsy falalane hoany am'raiko zao izy lay be fitiavana saikaiky ny fony miadane ampy zay ny adalana saika matiny tsy falalane hoany am'raiko zao izy lay be fitiavana saikaiky ny fony miadane raiko zao ampy zay ny adalana saika matiny tsy falalane hoany am'raiko zao izy lay be fitiavana saikaiky ny fony miadane saikaiky ny fony miadane saikaiky ny fony miadane
aiku serehetra toanaty misaorany anarany mahasina misaorany Jehova mifanahiko aza misadinolona mifitahiny rehetra misaorany Jehova mifanahiko serehetra toanaty misaorany anarany mahasina misaorany Jehova mifanahiko aza misadinolona mifitahiny rehetra izay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana leretinao rehetra zay manavitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famondrampo sy fiantrananao hoe izay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manavitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famondrampo sy fiantrananao hoe misaorany Jehova mifanahiko zay rehetra toanaty misaorany anarany mahasina misaorany Jehova mifanahiko aza misadinolona mifitahiny rehetra izay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra zay manavitra ny ainao tsy hidinany andavaka zay manarina famondrampo sy fiantrananao hoe ianao Jehova ray ianao ray manakizay ianao Jehova ray ianao ray manakizay amen amen alleluia amen alleluia ndao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra fahafitatsika an'izay fanatitra izay saotranao izay Jehova rainay amin'ina fanaindrainanao an'izany fanatitra izany mino izay fa hitahianao anay tsirairay avy ary indrindra amonjena fanahin'olona maro azy ao fanatitra ataonay izao ary tsy izay rery ihany fa ireo rehetra manodidina anay izay tsy afaka nanao izany Jehova rainay dia taroy lalana mandrakariva izy ahafahany manao izany fanatitra izany andraisany anjara amin'ny fanaovana ny asanao saotra Jesosy eo amen Alleluia andriano ny masonao dia fofony amin'ny lanitra ny tananao so izao sika vao hiditra eo amin'ny fanatrehana efa eo amin'ny fanatrehana isika fa hiditra lalindalina isika hijiboka mihitsy sika ny amin'ny fanambanina rehefa eo moron'ny rano ny olona tsy mahita afa-tsy ny lokony rano reo manomboka manitsaka eo morony olona dia manomboka lenany tongony ary manomboka manitsaka ny zavatra tsy vohitsany tetỳ amin'ny fasikisy ary mbola mandroso hatrany izy dia hita tontolo vaovao manomboka mahita alga mahita azany rano manomboka tsy mirespira ohatrany respiration tetỳ an-tanety androany dia hiditra ao anatina tontolo hafa mihitsy ianao tontolo n'Andriamanitra tsy nahazatra
Alléluia. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des esprits, des prophètes me touchaient, je verrai comme jamais. Si les dieux des prophètes me touchaient, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si les dieux des si les dieux des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Rayom sotanozai nyam ftona ndwani nyam fiona na ndwani nyam fika sio na ndwani nyam fama kina ndwani nyam fana fausa na ndwani nyam réformation à ton nom nyam transformation à ton nom nyam ni métamorphose fanu fana look and fanu fana tanterak sotarai amnande fasa non pano pano tom tituerante amne nara Jesus ranento na weton tanano dia tov misfeu amne nara Jesus. Hallelujah. Wow. Overflow se mayon na venareo. Yanem pun mayon ve. Ano hallelujah na ro mayon. Overflow be mayon ve. Sigarete to am tanana yura kama fana remantra. Tonga tsara ven feo any a France, a Guinée biso, any a Koweït. Raha tonga ny feo dia soratya hoe tonga somantsara dia avoakan'zareo eo amin'ny regie. Arabona manao faly mihitsy mahita anao hafa mihitsy ianao androany. Hallelujah. Wow. Lelan'Andriamanitra. Faly zay ny ahatongavanareo eto ha. Pasteur YVES miaraka amin'ny pepesany sy ny revivaliste. Wow. Ny Baiboly dia milaza eo amin'ny fivorian'ny prala eo ny ositr'Andriamanitra ny medina.
ary didiny Jehova eo ny fitahina. Zay dia mino zavatra extraordinaire ataon'Andriamanitra eto androany. Ny naturel n'Andriamanitra misy eo eto androany satria ny naturel ny dia ny surnaturel. Zay miandry ny tena milatsaka eto zay avy amin'Andriamanitra amin'ny alalanao ary mino ny fahasoavan'Andriamanitra itobaka eto amin'ny fiankofana izay itondran'ny mpanompo vaviny atsika dia manokatra ny fonay zay manokatra ny fanahinay handray ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho tahin'Andriamanitra mandroso lelan'Andriamanitra tia fa mafy be an'Andriamanitra. Alléluia. Tsara ny tompo. Io va endrika ianao mivoaka eto androany. Io va endrika amin'ny fiainanao. Misy zavatra ho faranana ary misy zavatra ho atomboka. Amen. Voalohany indrindra dia mankasitraka an'Andriamanitra lehibe raha isiko tombontso pasoavana lehibe no mijoro eto amin'ity altara masina ity ataontsika mba ity tanana mafy an'Andriamanitra raha tena faly any. Alléluia. Zolo antsika mody milamindamina fa afaka 3 minitra antsika dia efa tsy araka ao fandeha ny zavatra io. Tonga dia tenenina dia tsy araka ao fandeha an'io rehefa avy eo hoe Alléluia. Ao anatin'izay koa dia mankasitraka ny lehilahin'Andriamanitra mivady sotra tompoko ny amin'ny fitiavana. Izy moa frère d'alliance zay fa nanao fanekena teny tendrombohitra teny tena hoe rahalahy zoky ary tsy mora mitady rahalahy zany eo nivon'ny asa fanontona. Fa dia mankasitraka lehilahin'Andriamanitra mivady faly be zay tonga eto faly be zay tonga eto izarany tenin'Andriamanitra manaja tanteraka amin'ny fahasoavana zay misy eto amin'ny fiangonana, manaja tanteraka ny ositra zay loloavinareo mivady sy misy eto anivon'ny fiangonana. Tahina hatrany ny ministera tompoko tahina hatrany koa ny mpiara-miasa rehetrarehetra no mba ity tanana mafy Jesosy tsika rehetrarehetra. Amen. Miaraba mpiara-miasa rehetrarehetra ihany koa ary za moa tsy tonga rehetra fa tonga miaraka amin'ny Miss du Monde. Tonga miaraka mivady fa eto dia manasa anazy mba hiakatra amin'izao fotoana izao hitondra antsika amina toto hafa mihitsy. Amen. Alléluia. Ary faly miarabany ao amin'ny tambajotra serasera Facebook ihany koa na ny lavitra any ianao dia afaka niresahan'Andriamanitra androany. Amen. Akapy fotsiny masonao dia aka fotoana kelikely fotsiny tsika idirantsika ao anatina adoration. Adinoy mombanao rehetrarehetra mihitsy adinoy. Sy zavatra mety manavesatra anao adinoy. Sy zavatra mety fanampy ngeza be ny atrehanao adinoy aloha fandaontsika ekohaka amin'Andriamanitra. Alléluia. 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 Manarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy asandrato ny tanatsika rehetra any amin'ny Jesosy. Alléluia. 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 Hampaitawa ni VONINAHITRA hampaitawa ni VONINAHITRA
apa itawa ni VONINAHITRA apa itawa JESOSY ni VONINAHITRA apa itawa ni VONINAHITRA apa itawa JESOSY ni VONINAHITRA. Sai vuți no verber sigari da pa itawa no VONINAHITRA. Hallelujah. Apa itawa JESOSY ni VONINAHITRA apa itawa oh yeah ni VONINAHITRA oh manirahita vanilai antiqual itueceu na ceani eu no misiaria itanitava nilayani tiqual itueceu na ceani eu no misiaria Eu no
Mendrika indrindra Salata milanitra ny tananao a. ny anaranao Diadinoy tanteraka amin'ny mombanao zao. Mendrikodirany rabasataye Dia avy aloha le fanahin'Andriamanitra ao anatinao ny adoren'Andriamanitra. ny anaranao Mba ahafahan'le fanahin'Andriamanitra ao anatinao connecté amin'ny fanahin'Andriamanitra. Mendrika indrindra ny anaranao mendrikodirany ianao Jesosy mendrika indrindra ny anaranao mendrikodirany ianao Jesosy mendrika indrindra ny anaranao mendrikodirany ianao Jesosy aleluia mendrika indrindra ny anaranao Misandatany adanitra voninahitra mameno eto izao ianao rery no mendrika antera ambony anarana rehetranao misandatany adanitra voninahitra mameno eto rabaiasatsara ianao rery no mendrika antera ambony anarana rehetranao misandatany adanitra voninahitra mameno eto izao ianao rery no mendrika antera ambony anarana rehetranao misandatany adanitra voninahitra mameno eto izao ianao rery no mendrika antera ambony anarana rehetranao misandatany adanitra voninahitra mameno eto izao ianao rery no mendrika antera ambony anarana rehetranao misandatany adanitra voninahitra mameno eto izao ianao rery no mendrika antera ambony anarana rehetranao Sady zay tokony anjara tokony raisinao sady nanjara famangina manomboka ray sady nanjara famangina zay ny andrasanao hatramin'izay aoka zany fanatrehan'Andriamanitra zany manomboka hipetapetaka amin'ny fiainanao aoka zany fanatrehan'Andriamanitra zany manomboka mainky ny tontolonao orabasata
Jesoso Wamasina nenendarana Hey ya Hey ya Etu fanateni Etu fanateni Etu fanateni Arman kama nubet Man kama nubetu Fanateni Arkamfuna Hey ya Hey ya Hey ya Hey ya Hey ya Hey ya Sanjata minha bundinda Mi sanjata minha bundinda Raha amin'ny anaran'i Jesosy ianao le izaka izay ary mandrakizay ianao le tomponay ary ianao le Andriamanitray sotranao ny amin'ity fotoana androany ity tonga eo amin'le fotoana mety izahay amin'le temps kairos ary amin'ny tonga toerana mety zay toerana hanovanao toerana amindranao toerana ny fiainan'ny tsirairay avy hanovanao endrika ny fiainan'ny tsirairay avy mitenena aminay tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanamasina aoka ny ositra ao hiditra tsehatra mahery vaky omeo amin'ny fahendrena omeo amin'ny fahalalana ary omeo amin'ny fahasahina hitory ny teninao ity ny tenako fanatitra velona masina atolotro anao ho fitahina ho an'izao fiangonana izao ary ho fitahina ho an'reto vahoaka reto makasitraka anao sahady aray ny amin'ny zavatra rehetra zay ho ataonao misaotra ny amin'ny anjelinao zay miakabida eo ambony lohanahy tsirairay avy fa fanampanompo reno ianao misaotra ny amin'ny rany Jesosy Kristy zay mitena eto amin'ity alitara masiny ity misaotra ny any lanitra misokatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsika rehetra na hoe mba tsika mba ity tanana mafy amin'izay ary amin'ny fanatrehan'Andriamanitra afaka masitoeranareo Alléluia Alléluia afaka manomboka amin'izay ve tsika afaka manomboka ve tsika vonina ve anao vonina ve anao eo amin'ny tenin'Andriamanitra vonina ve anao eo amin'Andriamanitra mamangy anao nale tany trano ary somary ary nalina ihany vao navelan'ny fanamasina natory alina ary zay natonga izy lelan'Andriamanitra ny amin'ny roa maraina mahery iny avao afaka nandefan'le verset biblika satria tamin'iny avao tena nahazo confirmation tsara tamin'Andriamanitra hoe reto ny zavatra hoentiny Alléluia de tenenin'Andriamanitra ny rano an'olona 70 eto 70 zany hoe re olona 70 reo zany no batain'Andriamanitra amin'ny fiainany ary afindrany amina toerana tsara kokoa re olona 70 reo zany azoko antoka 1000% fa iainany atao hoe métamorphose zao nefa ny zavatra izay mila fantatsika de zao ny fomba fiasan'Andriamanitra dia tadi tsara fa maro be tsika eo fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de mila mahay misambotra mila mahay mandray amen ka
Maromaro tsika ny eto fa 70 ny tena assurena zany. Amen. Teneny leo akaikinao tsy haiko anao hoe na isinina eto hoe zaho anatiny. Satria fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia rombahana amikery. Amen. Donc zany mba tiako mihitsy ianao zao anatin'izao fivoriam-bavaka zao tsy varindrina. Mba tiako mihitsy ianao anatin'izao fivoriam-bavaka zao mangataka aminao eo amin'ny 10 minitra fotsiny ny angatahako aminao androany. Zay 10 minitra sy 20 segondra zay afaka tsara mihitsy amindran'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Alléluia. Izy fotoana vao tany Antananarivo zay voaingana teo dia ozy le rahalahy ny rava sambako ozy izy tena sambako ozy izy ry Pasteur YVES ny aina fivoriam-bavaka hoe nandritry ny adiny 2 nitsangana foana ary tsy miforcena nitsangana fa nitsangana foana satria ny herin'Andriamanitra mihitsy tsy mamela na hipetraka ozy izy. Alléluia. Teneny leo akaikinao ianao tsy forcena hipetraka ianao reveo fa ino hitsangana ho azy hoe. Alléluia. Oui, andeha 3000 à l'heure tsika rehefa avy eo. Afaka mitory teny ohatry ny fomba fitoriko ao aminay ve za le lahan'Andriamanitra? Afaka mitory teny tahaka ny fitoriko ve za eto anatrehanareo? Ndao atsika maka tenin'Andriamanitra amin'izay. Alléluia. Korintianina faharoa toko 7 andininy fa 70 hatramin'ny andininy fa 80 dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tompo zany fanahy zany ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fanafahana fa isika kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra ka ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra. Zany hoe ny tontolo ny voninahitr'Andriamanitra dia misy refy. Zany hoe ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao dia tadio tsara fa miova endrika mandra-pahatonganao mitafy tanteraka an'ilay Shekina glory. Misy dimension anankitelo ny voninahitr'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia ny dimension ny doxa. Dimension doxa dia tsy ninona akory fa maheno ny fofon'Andriamanitra ianao. Ary rehefa mifofon'Andriamanitra ary zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe fa isika ozy dia mitondra ny antry Kristy. Rehefa manomboka mitondra ny fofon'Andriamanitra ianao dia manomboka eo ianao manomboka miimpacté fa tsy mbola tena miimpacté olona tsara. Fa rehefa miala amin'ny tontolon'ny doxa amin'izay ianao dia hoentiny amin'ny tontolon'ny kabod. Ny kabod indray dia tsy inona akory fa ny vesatry ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny fotoana iny rehefa mitondra ny voninahitra kabod ianao dia naizanaiza zay alehanao na manonona ny anaranao arany olona dia misy zavatra mitranga. Halleluja. Zany hoe ny anaranao mitononona dia efa misy zavatra mitranga manodidina. Tsy hoe amboniny ny anaran'i Jesosy kory ny anaranao fa misy kira lasirana bavy misy karazana anaran'olona vao tenenina dia efa tonga dia misokatra amin'ny varavarana rehetrarehetra. Halleluja. Vao misy anarana anankiray tononina fotsiny varavarana tsy nisokatra hatramin'izay tonga dia misokatra satria maninona mitondra ny atao hoe gloire kabod izy mitondra n'ilay anarana misy ny vesatry ny voninahitr'Andriamanitra ary ny dimension fahatelo dia tsy ninona akory fa ny Shekina glory. Alléluia. Alléluia. Ka ny Baiboly dia milaza hoe avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra maminany amin'ny fiainanao sahady hitondra ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao mivoaka eto. Ilahan'Andriamanitra nantany tsara ny tompo mihitsy inona ny anirahanao anahy ao amin'ny fiangonana izay tarihan'ny rahalahyko. Dia ozy mantsy anahy zao nampianariko anao ny ao anatin'ny tontolo prophétique. Vao anatin'ny tontolo prophétique dia misy ny prophétie primaire. Prophétie primaire dia tsy inona akory fa je révèle, révélé de révéleko, révélé de révéleko. Fa mijanona fotsiny eo zany hoe mirévélé anao zavatra miafina amin'ny fiainan'olona. Ampisehoan'Andriamanitra anao zavatra misy amin'ny fiainan'ny olona. Ampisehoan'Andriamanitra anao hoe zao ny zavatra mitranga, zao lay problème. Prophétie primaire zay. Misy prophétie secondaire. Prophétie secondaire indray dia tsy inona akory fa avy mirévélé anao dia hoentin'Andriamanitra manova amin'izay. Zany hoe révélén'Andriamanitra izy dia apetraka-Andriamanitra ao am-bavanao mivahaolana eo ny fiainan'ilay vahoakan'Andriamanitra dia miova amin'ny fiainan'ilay vahoakan'Andriamanitra. Zay zavatra zay no hitsanga eto androany. Zay zavatra zay no hitsanga androany.
Ary izy ny misy am'izay ny prophétie universitaire. Prophétie universitaire dia za tenako Andriamanitra mihitsy no miditra ao anatin'le tontolo satria prophétie universitaire dia micrée mamorona. Ary tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany dia nisy zany prophétie universitaire. Alléluia. Zany hoe prophétie universitaire dia tsy fa ao anatina proclamation prophétique. Nanontany tsara ny tompo ary izy mivady, inona ny andefasanao tompo ao amin'ny fiangonana io? Napetraka izy mivady, napetraka ao tampony izy mivady ny anasana fa inona ilay tena fihevitrao manoloana ny seza fiandriananao manona ny fiangonana io? Dia izy mantsy anahy prophétie universitaire, proclamation prophétique ny aseko alefanao ao. Proclamation prophétique, oui, resin'ny atsinareo, atsy rehefa tsy teraka an'ny saosinareo. Oui. Prophétie universitaire. Ny prophétie universitaire dia manova fiainana. Ny prophétie universitaire dia micrée zavatra izay mbola tsy hita maso amin'ny fiainanao. Ny prophétie universitaire dia manala anao any amin'ny point A ary mampiditra anao makany amin'ny point B. Ny prophétie universitaire dia manala anao eo amin'ny fotaka mandrefo ary mampipetsaka anao eo amin'ny latabatry ny mpanapaka. Ny prophétie universitaire dia atinao io ary mitondra anao makany amin'ny fanasitranana. Ny prophétie universitaire dia manetsika ny anjelin'i Jehova hiasa eo amin'ny fiainanao. Zay mahatonga an'i Jesosy Kristy milaza hoe ho hitanareo izy ny anjely hiaka-hidina manleo ambonilohan'ny zanak'olona satria maninona Jesosy Kristy dia altara mandehandeha. Androany enoya misy zavatra mijanga amin'ny fiainanao. Misy zavatra ato raha resin'ny atonareo dia ho ato foana. Kaya basata labaya. Atskoatra mbola misy ho any koa rehefa aveo. Tsy amelako anao raha tsy tahin'Andriamanitra androany. Averiko tsy amelako anao raha tsy tahin'Andriamanitra. Miala eto anao resy lahatra mihitsy ianao hoe misy karazana voninahitr'Andriamanitra namangahy. Miala eto anao renao mihitsy hoe misy zavatra mipetapetaka amin'ny vatako. Reko le voninahitr'Andriamanitra mipetapetaka amin'ny vatako. Reko voninahitr'Andriamanitra namangahy. Alléluia. Raha lasa ranabavy métamorphose dia tady tsara fa fiovan'endrika tsy azo idivirana. Pendant tourteny dia enonao tsara. Pendant tourteny maro amintsika no ramasen'ny herin'Andriamanitra. Pendant tourteny reo olona 70 izay nandrahan'Andriamanitra, reo mimanina reo mpendraikitra fa reo ramasen'ny herin'Andriamanitra voaloha reo. Alléluia. Alléluia. Satria ao anatina proclamation prophétique dia ny lehilahin'Andriamanitra anankiray izay hoentin'Andriamanitra ao anatin'ny ministère prophétique dia tady tsara fa misy karazana anjely miara-miasa aminy. Ao anatina proclamation prophétique dia ny anjely manomboka miditra sehatra. Zay mahatonga anahako milaza hoe rehefa zahako no asian'Andriamanitra mitoroteny eo aminao aza mieritreritra vao manao amen, fa tonga dia manao amen zay vao mieritreritra satria ny amen dia efa manatanteraka an'ilay izy le anjelin'i Jehova. Enoya tsotra be nefa sarotra ny alliance nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako nanomboka 2019. Oui, hoentiko miditra lalina amin'izay ianao ao anatin'ny ministère prophétique. Ny alliance antsika dia zao, aseko maminany ianao, zavatra fahafa be ny aseko aminaninao, tsy hotakatry ny sainao fa za fotsiny manatanteraka azy. Ny anjaranao dia mampiasa ny vavanao fotsiny, za manatanteraka azy. Zay mahatonga ny hoe manao amen vao mieritreritra. Misy mantsy amintsika lehilahin'Andriamanitra proclamena le zavatra izy mba ho tanteraka ve zany, efa lasa an'leo akaikinao le izy. Fa tonga dia manao amen. Dia zay vao mieritreritra rehefa hoe inona moa izy teo, inona moa le zavatra miproclamena teo. Alléluia. Alléluia. Vonina venao, vonina venao ovana endrika amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. Ovana endrika amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. Ovana endrika amin'ny voninahitra ho any amin'ny voninahitra. Tsy haiko hoe ohatriny ahoana ny voninahitr'Andriamanitra efa mba niainanao hatramin'izay. Tsy haiko hoe ohatriny ahoana ny nivoana voninahitr'Andriamanitra efa mba voatsapanao hatramin'izay. Fa androany raha Jehova Andriamanitra naniraka eto, ty fotoana ty tsy ho adininao mandrakizay. Tsy hoe 13 mai androany lehilahin'Andriamanitra dia tsy ho adino ty fotoana ty satria ny 13 mai manatantara eo amin'ny firenena. Fa ty 13 mai 2023 ty tsy ho adininao ty. Tsy adininao ty. Tsy adininao ty. Indrindra fa reo olona 70 reo. Amen. Tenin'Andriamanitra manaraka. Kaya brazunda rabazin darabaya.
Matthieu toko fa 17. Matthieu toko fa 17. Manomboka ny andininy voaloha ka hatramin'ny andininy fahatelo. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jona ralahanka nitondra azy niakatra ho any tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tare teo anatrehany izy, ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro, ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli ny resaka tamin'i Jesosy. Tenin'Andriamanitra manaraka. La brasondarabaya. Matthieu toko fa 20. Teo Matthieu toko fa 17 dia Matthieu toko fa 20. Tenenilo akaikinao voyage mantsika eo. Ary aterirany amin'le destiny anao. Aterirany amin'le anjara voatendrinao. Matthieu toko fa 20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 10. Ary raha nanakaiky an'i Jerusalema izy ka tonga tao Betifaga any tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao hoe makanesa amin'ny rovohatra tandrifonareo roa, ary miaraka amin'izay dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo, fa ao izy dia ento aty amiko. Raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy raha analan'ny tompo azy, ary dia avela no entina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hanatanterahana izay nampilazaina amin'ny mpaminany hoe lazao amziona zanakavavy, indro ny mpanjakanao avo anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Afaka mahazo toerana tsara amin'izay ary tsika rehetrarehetra. Alleluia. Alleluia. Lasy ranabavy zoky ray aman-dreny rehetrarehetra izay manatrika eto amin'izao fotoana izao. Jesosy Kristy dia lehilahy anankiray izay nalefan'Andriamanitra dia ty ambonin'ny tany. Izy ilay teny tonga nofo. Teny tonga nofo izy, ary zavatra extraordinaire ny nampanaovan'Andriamanitra azy dia ty ambonin'ny tany. Izy ihany koa dia voalazan'Andriamanitra fa izy lay endrik'Andriamanitra. Noho ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, satria ny Baiboly dia milaza fa tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao. Oui, en version française hoe car Dieu a tant aimé ce monde. Dikan'izany raha avadika amin'ny teny gasy tsy hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, fa ny traduction littérale dia hoe fa tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany latokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy mba hanana fiainana mandrakizay. Nalefan'Andriamanitra ny zanany latokana mba hananako sy hanananao fiainana mandrakizay. Raha ohatra ka ianao tsara io Jesosy Kristy io miresaka metamorphose tsika lehilahin'Andriamanitra, miresaka fiovana endrika tsika, zany hoe fiovana endrika ara-batana mihitsy ary fiovana endrika ara-piainana mihitsy. Jesosy Kristy any amin'ny Genesis toko 7:5 dia tadio tsara fa tany Jesosy Kristy dia vona fafy. Zay mahatonga n'Andriamanitra niteny tamin'ny Satana hoe raha aminao kosa ary Satana dia ho aprafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny tarananao sy ny taranany, ary ny taranatra vehivavy no anitsaka ny lohanao. Zany hoe le taranatra vehivavy lazainy eo tsy inona akory fa semence. Jesosy Kristy no semence voalohany. Jesosy Kristy no vona fafy voalohany. Mandeha amin'izay fotoana manomboka miova endrika. Raha le Jesosy Kristy izay tompontsika sy mpamonitsika ary izy modèle des modèles, pasteur des pasteurs, apôtre des apôtres, évangéliste des évangélistes et docteur des docteurs. Jesosy Kristy ny anarany. Raha io Jesosy Kristy io ara, izy ny modèle dia ty ambonin'ny tany, izy ny référence dia ty ambonin'ny tany, satria nanomboka izy tao an-kibo jusqu'à izy nitsangana tamin'ny maty dia ara-paminaniana avokoa zavatra rehetrarehetra hoentin'Andriamanitra anehoana fa tahaka ny Jesosy Kristy modèle na fiainana izay kristianina rehetrarehetra manaraka azy aty aoriana. Ary zay mahatonga ny apôstôly Paul milaza manahafa tahaka ny anahafako any Kristy. Fa jereo tsara fa Jesosy Kristy any amin'ny bokin'ny Genesis izy dia fo afafy. Any amin'ny 4 évangile izy Matthieu, Marc, Luc, John, ny voafafy lasa zanak'ondry. Zanak'ondry satria maninona ny voafafy tsy afaka ahantona, ny voafafy tsy afaka atao sorona, fa ilay vonafafy dia nelehibe ary tonga zanak'ondry. Le zanak'ondry ny amin'izay reo rehefa maty ho aso anao, rehefa natolotra ho aso anao, maty mba hananako fiainana be dehibe, maty mba hanananao fiainana be dehibe. Vitsy zavadray nitsangana tamin'ny maty izy any amin'ny bokin'ny Apokalipsy efa tsy zanak'ondry tsony izy fa lioan'ny Joda.
Hitanao amin'izany ny fiovanendrika. Hitanao amin'izany ny fiovanendrika eo anivon'i Jesosy Kristy. Raha zay le tomponao, le arahako sy arahanao, ndikan'izany ihany koa à un certain moment ao anatina calendrier prophétique na fiainana dia mila mahafantatra ianao hoe misy tokony hisy fiovanendrika eto. Maminany amin'ny anaramarin'i Jesosy Kristy, amin'ny teboka izay tenenako eto zao, amin'ny teboka izay tenenako eto zao, misy fiovanendrika ara-piainana, misy fiovanendrika amin'ny fiainana ara-panahy, misy fiovanendrika amin'ny fiainana ara-bola, misy fiovanendrika amin'ny fiainana ara-kasa, misy fiovanendrika amin'ny fiainana ara-tokantrano. Halleluja. Misy fiovanendrika. Halleluja. Okay, no manomboka androany mba eto hiova endrika tahaka an'io Jesosy Kristy io ihany koa. Hoe tadio tsara fa ny zanak'ondry tsy afaka mierona ny zanak'ondry fa ny liona no mierona. Zasy ianao nefa manoloana na fanamby maro isan-karazany mandrapahatongako amin'izao fotoana izao jusqu'à za miala eto ambonin'ny tany. Ny alako eto ambonin'ny tany dia zavatra tsotra ihany, vita missionko eto ambonin'ny tany. Mitsodrano anao koa, vita ny antom-pahavelomanao eto ambonin'ny tany ianao, vita ny antom-pisinao eto ambonin'ny tany ianao. Mort prématuré rehetrarehetra izay nidécrétena tany ambadika tany annuleko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Halleluja. Mahazo miditra lalina ve za? Mahazo mandeha arakareo ve sa mila mandeha moramora? Arakareo ve sa mila mandeha moramora kokoa? Raha ohatra ka ny tontolon'Andriamanitra, raha resaka métamorphose, ny tontolon'Andriamanitra dia zao. Raha te hijery ianao hoe ohatry ny ahoana ny tiavan'Andriamanitra n'ity monde entier foroniny ity, dia jereo ny bokin'ny Genesis. Raha ohatra ka te hijery ndray ianao ohatry ny ahoana ny tiavan'Andriamanitra amin'ny fiangonana, jereo ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Ary raha te hijery kosa ianao ohatry ny ahoana ny zanak'Andriamanitra tian'Andriamanitra iainana izany voninahiny zany amin'izao fotoana izao, jereo Jesosy Kristy. Métamorphose daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Fiovanendrika daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Halleluja. Zany hoe amin'ny tontolo fanarahana dian'Andriamanitra dia mila fantatrao ny calendrier prophétique amin'ny fiainanao. Alay fisaritsaina fotsiny ito rahalahy Petera ohatra tsisy nify mihitsy izy. Donc dia mbola tsisy nify maniry mihitsy. Tsy monsieur métamorphose izy zany. Na tiana tsy maintsy mametra-panontaniana. Hoe maninona ianao tsy maniry nify mihitsy sao tsy ampy calcium. Ka tsy marina ve zany? Alléluia. Zao nefa ny problème be dia be zanak'Andriamanitra tsy tonga saina eny amin'izay zavatra io. Tsy fantany mihitsy ny calendrier prophétique amin'ny fiainany hoe aiza ho aiza izy. Raha lasirana ba voninahitra ho an'Andriamanitra ihany 2001 nanomboka n'olo-tena ho an'i Jesosy Kristy. 22 ans ao anatina vie chrétienne hitanao io zao. 22 ans, 20 taona nanompoana an'Andriamanitra, 20 taona nanompoana an'Andriamanitra. Fa nivelarin'Andriamanitra teo amiko ny boky ny fiainako. Mon fils, 2001 jusqu'à 2011 ianao nietiko tao anatin'ny tontolo mipintsotra. 2011 ianao nisy zavatra nitondrako anao. 2011 jusqu'à 2021 ianao nietiko anatin'ny tontolo nositra sy ny tontolo ny finoana. 2021 jusqu'à tsika mandeha an'io hoetiko amin'ny tontolo ny Jordany no tontolo monto. Les 3 décennies de la vie. Ireo folo taona mifanesy. Ianao isaky ny folo taona dia misy fiovanendrika. Satria chiffre 10 dia chiffre ny fahafenoana, ary chiffre 10 ihany koa dia chiffre hoentin'Andriamanitra amorana, anaforana ny fiainany zanak'olombelona. Zay no mahatonga ny hoe apafolo karena. Halleluja. Halleluja. Miditra ao anatin'ny 3e décennie amin'ny fiainako raha mahakristianina io zao. Folo taona fahatelo. Mba te hampitodika anao zany amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza ny calendrier prophétique amin'ny fiainanao. Mba hahafahanao miaina amin'ny métamorphose. Mba hahafahanao mizotra makany amin'ny canal tian'Andriamanitra hatongavanao. Tsy kisendrasendra amin'izay ny karazan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra goavana tsy hainy miaona aminao manokatra varavarana ho anao. Satria ao anatin'ny tontolon'ny Jordana dia tontolon'ny montony ao. Ary nizaniza mitondra monton. Zay olona zay no afaka iopérer any amin'ny tontolon'ny voninahitra. Satria ny ositra tsy misy monton égale 0. Ny ositra na ny onction ka tsy arahana monton tsy afaka miasa mihitsy. Tsika rehetrarehetra eo samy manana ny ositra zay napetraka Andriamanitra ao anatiny. Fa mila fantatrao ihany koa amin'izao fotoana izao tontolo aiza misy anao. Mba ahafahan'Andriamanitra mampiainanao an'ilay atao hoe métamorphose, métanoia. Manova tanteraka anao mihitsy. Raha lasirana bavy fananiko naseho mihitsy tamin'ny fakomaly hoe métamorphose dia le sariko ohatran'ny somalianina tamin'izany. Ohatran'ny somalianina lehilahin'Andriamanitra tamin'izany. Zao dia za gaga mihitsy mba misy olona nino any tamin'itony za hivavaka ao anazy. Raha lasirana bavy mivoaka eto anao na ny hodittavanao raha miova.
Ny amen anao misy ndawan. Hallelujah. Ni raha n'Andriamanitra eto ao anao. Ni raha n'Andriamanitra eto ahitanao. Ni raha n'Andriamanitra eto amoditra teno anao. Ni raha n'Andriamanitra eto anasoa anao. Ni raha n'Andriamanitra eto anongotra anao ny plasy misy anao io. Ni raha n'Andriamanitra eto izara fahasoavanao anao. Ni raha n'Andriamanitra eto anosika anao any amin'ny anjara voatendrinao. Ni raha n'Andriamanitra analanao anatin'io gadavio ao anatin'io fatorana maro isan-karazan'io. Haleluya. Tenen fiovanendrika. Tenen métamorphose. Va accompagner un musicien. Métamorphose. Tenen métamorphose. Fiovana endrika. Tenen androany ny androko. Androko hoe. Tsy maintsy manana fijoroana vavolombelona hoe. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miakatra eto amin'ity altara masiny ity ary asandratro ny tanako eo amin'ny fiainanao. Eno tsara raha misy tanana avo any lazaina fa tanana avo nanozina anao hatramin'izay. Ny tanan'i Jesosy Kristy ny tanana avo indrindra raha lasa nabavy. Mivavaka tsy ny tanako no hitanao zao fa amin'ny tontolo ara-panahy ilay tanan'i Jesosy Kristy misy diapantsika no hitany. Dia eno tsara amin'izay niza tanana avo ny décrété zavatra maléfika diabolika amin'ny fiainanao. Le tanana avo Jesus. Le tanana avo reto izay nampahory anao hatramin'izay. Le tanana avo reto izay nampahory anao hatramin'izay. Le tanana avo reto izay mitondra fampahoriana maro isan-karazany amin'ny anaran'i Jesosy. Annuleko fiainanao. Annuleko. Jesus. Rabababosarabaya. Ramanda rabas. Jesus. Ratatata. Hirabashotorobo. Hirabashandarabaya. Akatarabashe. Oh, tenendo o que é que não vê lá Jesus. Tenendo vê-la Jesus. Vê-la Jesus. Ntunda mvunata ndemante no mude. Ntunda nyafuna ndemante no mude. Ny fahatsopana tenana rehetrarehetra ao fiainanao. Ongotan'izany dia apetraka ao anatinao finoana. Ny fahakiviana rehetrarehetra izay napetraka satana ao amponao. Ongotaka izany dia apetraka ao anatinao. Ny fanantenana. Mbola misy fanantenana amin'ny fiainanao raha vavy. Mbola misy fanantenana amin'ny fiainanao raha lahy. Iza milaza aminao fa tsisy fanantenana intsony ianao. Misy fanantenana ianao raha lahy. Misy fanantenana ianao raha vavy. Ay. Eno tsara. Atsasa mety raha miala anazy ao dia manomboka hoe enao vibration spirituelle. Enao izay olon'ny fanahy dia mavita ny capter an'izany. Alléluia. Métamorphose. Teneno métamorphose. Teneno tsara métamorphose. Zany no iainako androany hoe. Zany no iainako androany. Avy reno zany no iainako androany. Métamorphose. Fiovana endrika. Raha lasa ranabavy. Enao tsy tafapetraka eo anao. Non. Raha lasa ranabavy. Misy ny dimension mibatisan'ny fanamasina ary misy ny dimension mibatisan'ny afo. Ny amin'ny fotoana anankiray ianao miona amina olona vita batisan'ny afo. Ny dikan'izany ny afon'Andriamanitra mandrehatra anao. Ny olona vita batisan'ny afo tsy andairana aretina. Ny olona vita batisan'ny afo tsy andairana famisaviana. Ny olona vita batisan'ny afo tsy andairana ozina. Alléluia.
kalaba zindarabaya. Baiboloko dia milaza ao amin'ny Matitoko fafito amby folo fa i Petera Jakoba ary Jona dia nentin' Jesosy Kristy niakatra teny tendrombohitra. Petera Jakoba sy Jona satria maninona reo anankitelo dia mirepresente esprit, âme et corps. Zany hoe eo anivon'ny fanompoana n'Andriamanitra dia tadio tsara fa za sy anao dia tripartite na mizara telo. Ireo dia hoy amantsy aminao teo fanahy, saina ary fanahy. I Jakoba mirepresente fanahy satria Jakoba niara-panahy kokoa amin'izy telo reo. I Petera dia mirepresente vatana satria mpampiasa vatana. Tonga dia tsisy dikany amin'ny Petera manala ny sofinao rahalahy. Ary Jona mirepresente ny âme na ny aina satria Jona tena olon'ny fitiavana sentimental be. Nentin' Jesosy Kristy teny tendrombohitra ireo. Tsy maintsy Petera Jakoba Jona ny afaka hoentina miakatra eny tendrombohitra. Thomas tsy afaka hoentina miakatra eny. Judas tsy afaka hoentina miakatra eny. Fa ry dimension anankitelo eny afaka hoentina miakatra eny tendrombohitra satria tendrombohitra ny fiovana endrika io. Enao ihany koa androany enoy tsara tonga eto amin'ity tendrombohitra ty enao androany. Enoya betsaka na enao anonsa tamin'ny tele rehefa nanao anonsa ny lehilahin'Andriamanitra hoe mitongavy ianareo fa metamorphose betsaka na eno. Izy 12 lahy dia na eno andeha hiakatra ao any tendrombohitra ary se metamorphose Jesosy eny tendrombohitra. Fa zao izy telo lahy ihany dia afaka niakatra teny. Androany ihany koa enao manokana ny safidian'Andriamanitra ho tonga eto amin'ity toerana ity. Eto le tendrombohitra ny fiovan'endrika anao satria ny Baiboly dia milaza fa tsika dia hoarin'Andriamanitra tahaka ny voromahery. Ny voromahery dia avy amin'ny tendrombohitra maka amin'ny tendrombohitra, avy amin'ny tendrombohitra maka amin'ny tendrombohitra. Enoya avy amin'ny tendrombohitra ny tsy fisiny ianao zao fa bataina makany amin'ny tendrombohitra ny fahombiazana. Alléluia. Tenez le quelque chose, voyage tic. Tenez le décollage prophétique. Décollage prophétique. Tenez décollage prophétique avec proclamation prophétique. Non, 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 rewato tu ne mettams que rewato. Non, non. Allez, va, tenez le quelque chose, décollage prophétique avec proclamation prophétique. Avec un décollage prophétique. Avec proclamation prophétique. Alléluia. 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 Urabashata. Alléluia. Fais-le Jésus. Alléluia. Rebo shakaya baba baba baba. Le brakama sende le rebosh. Baba. Alléluia. Tsy haiko na tsapanao ny tsapako zao. Tsy haiko na tsapanao ny tsapako zao. Tontolo hafa misy atsika zao. Tontolo hafa misy atsika zao. Averiko tontolo hafa misy atsika zao. Tontolo hafa. Karabashanda rabasalabaya. Ramazuta labazinda rabaya. Hindarobobobo shenderibaya. Hilabasetere. Hiarabosha talabaya. Kanderibaya labazu. Hiyabazita rabaya. Tsy haiko na mba tsapanao ny tontolo misy atsika zao. Tsy haiko na mba tsapanao ny atmosfera misy atsika zao. Tsy haiko na mba tsapanao ny environnement spirituel asian'Andriamanitra iainanao zao. Eto Andriamanitra. Raha lasana bavy, important ny environnement spirituel. Zay natonga n'Andriamanitra ny say edena ny namboariny zay vao napetrany tao i Adama sy Eva. Satria ny dikany hoe edena dia présence de Dieu. Ny foron'Andriamanitra aloha edena, io edena. Zay raha lehilahy vao napetrany tao Genesis 2:15. Ary Andriamanitra izy naponina ny raha lehilahy tao amin'ny say edena ary niteny taminy hoe io ny sa endraso.
fotoana sarotra indrindra hitoriana tenin'Andriamanitra dia moment ohatra zao. Satria anao tsy maintsy mila manaraka ny rythme n'Andriamanitra, inona le tian'Andriamanitra hatongavany. Raha lasirana-bavy ianao tsara, tsy n'importe où Andriamanitra manatrika. Oui, Dieu est omniprésent, mais Dieu n'agit pas partout. Dieu est partout, mais il n'agit pas partout. Andriamanitra manatrika eny rehetrarehetra eny. Zay ny omniprésence n'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy miasa eny rehetrarehetra eny. Andriamanitra miasa eo amin'ny toerana izay misy mpanompon'Andriamanitra akasitrahany. Andriamanitra miasa eo amin'ny toerana izay misy olona akasitrahany. Ary faly milaza aminao fa tonga eto amin'izay toerana izay ianao. Tonga eto amin'ilay toerana misy fakasitrahan'Andriamanitra ianao. Halleluja. Halleluja. Hoy amantsy aminao teo, afaka mandroso ve za? Afaka mandroso ave? Afaka mitralala avy alelan'Andriamanitra. Ianao tsara, hoy amantsy aminao tao, esprit, âme et corps, i Jakoba, i John ary Petera. Noentina nakatra teny tendrombohitra ireo. Rehefa nentina nakatra teny tendrombohitra, tsy nanapo mihitsy izy ireo hoe eny amin'ny tendrombohitra ny fiovanendrika. Ohatranao ihany koa, oui, miasa ny anjelin'i Jehovah. Miasa ny anjelin'i Jehovah, mikasika. Ianao tsara, tahakanao ihany koa. Tahakanao. Ma ianao olona telo kasihan'Andriamanitra atsy amin'ny overflow firiny atsy. Olona telo, overflow C. Olona telo kasihan'Andriamanitra zao. Olona telo kasihan'Andriamanitra zao. Ramasian'ny herin'Andriamanitra. Nareo mpiandraikitra rehetrarehetra kasidika raisy izay olona zay. Olona telo kasihan'ny ramasian'ny herin'Andriamanitra. Dia hoe amantsy aminao. Esprit, âme et corps. Tsy nanapo mihitsy izy telo là hoe hoentina any amin'ny tendrombohitra ny fiovanendrika. Oui, Jesosy Kristy, prophète des prophètes. Jesosy Kristy ilay fanahy nandehandeha tety ambony tany. Satria Jesosy Kristy no tonga tamin'ny dimension na perfection na olombelona. Raha te hijery ianao hoe ohatry ny ahoana Andriamanitra dia jereo Jesosy Kristy. Satria ny Baiboly dia milaza fa Jesosy Kristy izy no endrika Andriamanitra tety ambonin'ny tany. Dikan'izany raha Jesosy Kristy no endrika perfection, dikan'izany ihany koa zasy ianao dia afaka iaina perfection de tout le spirituel. La bosha talabaya. Ramandura bashi tarabaya. Ny sote omzay. Taka ny stella tsy nanapo. Hoe meny amin'ny tendrombohitra ny fiovanendrika. Fiverany stella azy. Dia hoentin'i Jesosy indray andeha hivavaka. Andeha hivavaka amin'ny marain'alina. Nefa ny zavatra tsy fantany izy telo lahy teo dia zao. Tamin'ny fotoana io tsy marain'alina fa vavaka alina. Eo mila fantatra ny olona spirituel rehetrarehetra. Jesosy Kristy ao anaty Baiboly intelo any izy mivavaka tamin'ny alina. Fa ny ankoatr'izay araka marka 1:35 dia Jesosy Kristy dia mivavaka marain'alina foana. Fa intelo any izy mivavaka alina. Dia reo amin'izay ankoatra ny Getsemane dia io zavatra mitranga io. Dia jereo amin'izay fa à chaque fois Jesosy Kristy mivavaka amin'ny andro alina misy zavatra dangereux hitranga. Halleluja. Tsy nanapo izy telo lahy fa hoeny amin'ny tendrombohitra ny fiovanendrika. Eny an-dalana izy telo lahy dia mbola miresaka andreo iza ny atory amintsika, mety atory am-pitoerana indray ve atsika. Ohatranao ihany koa tsy nanapo fa eto ny toerana, eto le tendrombohitra anovan'Andriamanitra endrika tanteraka amin'ny fiainanao. Eto le tendrombohitra anovan'Andriamanitra endrika tanteraka ny fomba fanomponao an'Andriamanitra. Maheno ny fanahan'Andriamanitra zao miteny. Maheno ny fanahan'Andriamanitra zao miteny fa misy olona anankifito. Olona anankifito mahazo promotion spirituelle. Ino zay promotion spirituelle zay? Zay promotion spirituelle zay na amin'ny alina renao dia mbola anonofo miresaka amin'ny fanahy masina. Halleluja. Gaga amin'izay izy telo lahy fa tonga teo amin'ny tendrombohitra ny fiovanendrika. Nisy teo amin'izay satria Jesosy Kristy andeha ho any amin'ny antom-pisina izy io. Tahakanao ihany koa rahalahy, andeha ho any amin'ny antom-pisinao ianao io, andeha ho any amin'ny antom-pahavelomanao ianao io. Tsy mahitanao zany rahalahy mandeha makany amin'ny fahaverezana. Tsy mahitanao zany rahalahy makany amin'ny fahapotehana. Tsy mahitanao zany aranabavy mandeha makany amin'ny famonotena. Fa mahitanao ary zany teny, zany proclamation prophétique zany. Zany teny zany ny hibatanao ary ikanalizeanao any amin'ny antom-pisinao, ikanalizeanao any amin'ny antom-pahavelomanao. Halleluja. Tsy nanapo izy telo lahy satria Jesosy Kristy memandroso hatrany. Memandroso makaizy makany amin'ny antom-pahavelomany. Ny antom-pahavelomany Jesosy Kristy mifona amin'izay manararanara-pomba mpivavahana mety tsy mety amin'izareo ty natongavan Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany tsy hanao fahagagana. Manaraka amin'ny ministère fotsiny zany natongavan Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany dia mba ho fato soanao. Raha ny raté an'izay Jesosy raté mission.
nanangana maty resaka tsy vitany teo amin'ny azy fijaliana raha te mission amitan'izay antom-pahavelomana zay Jesosy tahakanao ihany koa andeha amitany antom-pahavelomanao zavatra hafa nefa nitranga teo tahaka an'le zavatra mitranga amin'ny fiainanao koa zao zavatra hafa mitranga amin'ny fiainanao zao inona zavatra nitranga teo sio taminy teo Eli sy Elisy teneny pourquoi fa maninona ny Eli sy Elisy miseho aminy maninona Mosesy sy Eli miseho aminy eo Mosesy sy Eli miseho am Jesosy amin'ny fotoana tamin'ny fotoana io faly amlaza aminao fa ao anatin'ny top de topony ministère an Jesosy na fotoana isakafoanana raha tsy manana fotoana tsony Jesosy satria porofony zany miteny mpianany raha be sakafotsika nareo izy manana zavatra hoanareo fa za koa manana zavatra hoaniko na fotoana isakafoanana raha tsy manana tsony izy satria séminaire sur séminaire croisade sur croisade emploi du temps plein na fotoana toriny raha tsy de misy firy-tsony ao amin'ny top de topony ministère Jesosy eo ary andeha am'izay izy Matthieu 17 zany efa hanomboka mamaraparana izy eo zany hoe miakatra be nandeha nanao zao izy de andeha anatanteraka andeha hidina moramora mandeha ohatr'izao andeha hoaizy andeha ho any Jerusalem andeha hoaiza tsara andeha ho any Jerusalem ary Jerusalem io ny destination antsika amin'ity afatra ity androany top de top ministère an Jesosy niseo taminy am'izay Mosesy sy Eli teo am'izay fiovana endrika andeha amitany antom-pisiny Jesosy ny antom-pahavelomana nefa olona anankiroa zay tsy navita ny antom-pahavelomana miseho aminy Mosesy tsy navita ny antom-pahavelomana Mosesy dangereux rehefa mitondra ositr'Andriamanitra hafa kely rehefa mitondra fahasoavan'Andriamanitra hafa kely mila endry tsara Mosesy zany tsy mbola nisy hatreto navita nampiasain'Andriamanitra nanokatra ranomasina ndana manandra ny reka-tsepy de hitako hoe eo gastro eo anao de sarao jereko tsy mbola nisy hatramin'izay ka hatramin'izao mba maromaro any reo profeta reo fantatro fa tsy mbola misy masambyteny hoe za miresaka amin'Andriamanitra face à face fa Mosesy miresaka amin'Andriamanitra face à face ary zay natonga Mosesy am'izay rehefa nisy zavatra nasian'Andriamanitra nataony ka tsy nataony nitenena amin'io vato ozy izy nokapohany tapaka le vato ozy am'izay Jehovah Andriamanitra tsy miditra ny tany Kanana ianao manakaiky ny tany Kanana am'izay izy reo de ozy Andriamanitra io izy io efa ataoko hita amin'ny masonao fa tsy mahazo miditra ao ianao mbola niady vatry Mosesy mba asevo miditra non rehefa zay ianao ozy Andriamanitra de zay dangereux mitondra fahasoavan'Andriamanitra hafa kely mitondra fahasoavan'Andriamanitra tsy ohatriny hoe vitsivitsy mitondra an'le izy kanefa ianao napetraka mitandrina tandrema ozy Andriamanitra na miresaka amiko face ary ianao ry Mosesy ary ianao koa izy loatra io Mosesy io raha andeha hoany manjary tsy vita ito na amin'ny 3 atoandro ara fa io Mosesy io nisy fotoana nentin'Andriamanitra niakatra tao tendrombohitra Sinay nomen'Andriamanitra fotoana izy ary Andriamanitra de nidina tamin'ny alalan'ny setroka izy nidina tamin'ny alalan'ny rahoany resaka tamin'Andriamanitra tao izy netriny 7 andro tsy ninakanina ary tsy nisotro rano nidina avany am'izay izy mibaibolika de milaza fa namirapiratra ny voninahitran'Andriamanitra ny tavany jusqu'à tel point hoe tsy afaka jerenao ohatr'izao fa vao jerenao ohatr'izao tsy maintsy saromana ny tarehany mba azonao saraitsaina hoe midina avany ambony any le lahan'Andriamanitra mpivavaka anao hoe tsy afaka mijery nareo fa tellement gloire an'Andriamanitra mameno azy ary nrehetrarehetra manao ohatr'izao daholy ary tsy maintsy nasiana sarona ny tarehany fozy Andriamanitra tsy miditra ny tany Kanana ianao io hitanao izy io lasa miakatra ny tendrombohitra de maty eo tendrombohitra ianao zao niakatra moramora am'izay Mosesy hatram'izao mivata mangatsika amin'ny Mosesy tsy hita zay nanaovana azy satria tonga teo Satana saika haka mivata amin'ny Mosesy satria maninona Satana de fetsy tadio tsara fa Satana ny heriny
Alléluia. Usury Azael ary usury Elisa. Elisa rery vitany. Nanositra azy. Say mahatonga n'Andriamanitra ny fanahany Elia reo aveo tsy maintsy apetrany amin'ny Jona mpanao batisa. Jona mpanao batisa koa tsy vitany mission. Nefa Jesosy Kristy eo andeha moramora mitany mission. Zany hoe tao amin'ny tontolo ara-panahy ohatry ny nanatrika teo mihitsy ny fanahako. Tao amin'ny tontolo ara-panahy zavatra ny revelen'Andriamanitra anahy tamin'io moment io. Dia nisy karazana zavatra mifarana ny Jesosy teo. Hoe nareo anankiroa reto tsy navita mission anareo. Zato izy andeha moramora izotra ho any Jerosalema. Ary nefa rako ty dia ahantony eny amin'ny hazo fijaliana. Androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ohatra mivariana be ianao mijery ahy. Androany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy, ninninona endrika fanahy tsy fahombiazana, ninninona endrika fanahy tsy fahataterahana, ninninona endrika esprit ana tsy fahataterahana zavatra mihitsy ao fiainanao, mifarana androany zany, mifarana androany zany. Halleluja. Avy eo amin'ny tendrombohitra eo amin'izay dia tonga amin'izay tsika any amin'ny Matthieu toko fa 2:20. Aiza tsara? Matthieu toko fa 2:20 teo dia zao ny tantara misy ao. Andeha hiditra ny Jerosalema amin'izay Jesosy Kristy. Tsy vao indray mandeha izy niditra ny Jerosalema fa eto izy tokony hiditra amboninahitra ny Jerosalema mihitsy amin'izay. Satria efa Matthieu 21 tsika eo. Ny farany boky Matthieu dia Matthieu 28. Matthieu 21 tsika eo. Zany hoe efa manakaiky ny fanolorana anazy Jesosy eo. Ary fantatry Jesosy zay calendrier prophétique an'izay. Tahaka ny anamba njoroko vavolombelona taminao ihany koa teo. Fantampantany hoe vanimpotoana ohatry zao misy anah io. Ka mahatonga ana mitandrina. Satria Satana ihany koa afaka mandefa olona hamotika anao. Fantatrao hoe any anatina vanimpotoana prophétique na manteau ianao zao. Ndika zany ny olona tsy maintsy alefa n'Andriamanitra miaraka aminao eo dia olona mitondra manteau zay ilainao. Fantatrao ny calendrier prophétique amin'ny fiainanao. Tsy vagabond spirituel ianao. Fa mahafantatra tsara eto ny fotoana vanimpotoana hitondran'Andriamanitra zao. Afaka mivavaka amin'izay ianao amina karazana aide destinée rehetrarehetra ho tonga eo aminao. Mba fantatrao fa Jesosy Kristy nila aide destinée. Davida nila aide destinée. I Abrahama nila aide destinée. Namana nila aide destinée. Ny aide destinée an'ny namana dia mipanampy ny tao an-trano ihany. Le mpanampy ny tao an-trano ny teny hoe ranjay hozy izy raha ohatra ka tany Israely ianao dia nisy an'izay lehilahy an'Andriamanitra afaka miprezenteko taminao dia ananafaka anao amin'ny abokana io. Tamin'ny alalan'ilay mpanompo vavy tao an-trano nahatonga ny namana afaka ny abokany. Aide destinée ilaina. Satria eo amin'ny tontolo ara-panahy ny Hébreu toko fafito dia milaza fa ny lehibe manokatra varavarana ho an'ny kely. Eo amin'ny fiainanao misy mila manokatra varavarana satria ny tontolo iainan'io mpanompon'Andriamanitra io tsy afaka ny miainan'io ianao raha tsy ampidirina ao anatin'io tontolo io. Ao anatin'io tontolo io misy varavarana. Zay mahatonga anay rehefa misy olo manam-pahasoavana aza tonga dia maika mitsara. Mbola tsy fantatrao le tontolo misy anazy. Ka raha tsara ianao iny tontolo iny tsy ho tafiditra ao mihitsy ianao. Fa ao amin'ny tontolo ara-panahy dia fanetretena no ilaina. Esprit d'humilité. Esprit d'humilité. Raha misy fahasoavana zay fantatrao fa anisan'ny kanalina hitondran'Andriamanitra anao atsoatsy eo amin'ilay mpanompon'Andriamanitra zay ampeon'Andriamanitra aminao, aza menatra andana mandoalika eo aminy. Nana mandoalika eo aminy. Dia ataovy ny principe biblique mba ahafahany mampiditra anao amin'ny tontolo misy anazy io. Tontolo io. Tsy fahaizana m'olombelona io, fa tontolo io. Tsy afaka niditra ao zany ianao amin'ny fahaizanao. Izy ihany no afaka mampiditra anao satria tontolo efa iainany le izy dia izy ihany no afaka mampiditra anao. Ary andao na irahan'Andriamanitra eto. Raha afa-panadinana tany amin'ny tontolo mipintsotra, apiditra anao koa any amin'ny tontolo ny miditra anatin'ny fanomponan'Andriamanitra.
raha afampanadinana tany amin'ny tontolon'ny université tsy sekolim-panompona ntsony fa université mpanompona. Raha afampanadinana tany amin'ny université mpanompona ka hoentin'Andriamanitra eo Jordana zao amina tontolo Monto. Androany koa apiditra anao anatin'ny tontolon'ny fahafaham-panadinana amin'ny université amin'ny fanompona. Zay nandahan'Andriamanitra anay eto. Ilahan'Andriamanitra zay ndraisahan'Andriamanitra tamiko. Rizy mivady. Zavatra nataoko eo aminao. Olona 17 no mila ampidirinao eo amin'ny tontolo misy anao io. Olona 17 afaka amin'ny tontolo mpintsotra 2001 jusqu'à 2011 mpintsotra 2011 jusqu'à 2021 noentin'Andriamanitra tao anatin'ny tontolo mission ositra ary ny tontolo finoana. Sorako ny tompo fahafampanadinana koa atao 2021 mandeha makany indray tsika io. Raha mbola tsy tonga Jesosy 2021 jusqu'à 2031 any amin'ny tontolon'ny Jordana tontolon'ny Monto. Ary zay Monto apetraka eo aminao irery ihany no afaka hanovanao mission. Ny Monto tsy apetraka Andriamanitra eo aminao tsy afaka hanovanao mission sinon ianao migriller feu rouge eo amin'ny tontolo ara-panahy ary maty alohan'ny fotoana. Ohatry ny jerenareo tsara. Non, lehilahin'Andriamanitra. Foko fahasoavana tsara reto zanako reto androany. Alléluia. Alléluia. Mandeha amin'izay Jesosy Kristy eo. Ary hiditra andeha ho any Jerusalema. Ny baiboloko nefa dia milaza fa nandalo tao a Betifaga izy ireo. Izy avy any Betifaga iny rehefa avadika ao amin'ny baiboly Matthieu 21 io fa jerenao Matthieu 20 dia amin'ny farany eo dia jereo fa avy any Jeriko izy eo. Avy any Jeriko ho any Betifaga. Avy eo Betifaga mandeha makany amin'ny tendrombohitra Oliva ary avy any amin'ny tendrombohitra Oliva ho any Jerusalema. Reo le anankiefatra. Asian'Andriamanitra resahako amin'ny fiangonana fanahy voninahitra fa reo nitondrany anareo. Yalan Jeriko nareo. Nialan Jeriko eto Betifaga misy anareo zao calendrier prophétique amin'ny fiangonana. Eto Betifaga. Ho aza vaiko le Betifaga. Mba hatonga anareo anana repère spirituel hoe aiza ho aizy. Lehilahin'Andriamanitra tsy sanatriny zany hoe mahaino ianao eto. Fa ny anjarako dia mitondra ny part de brique-ako amin'ny mampiralahy antsika. Dia mitondra ny part de brique koa. Satria ny vahoakanao dia vahoakako ihany koa. Ny vahoakako dia vahoakanao ihany koa. Ny fiangonana misy anahy dia fiangonanao ihany koa. Ary ny fiangonana misy anao ihany koa. Tena tsy raisiko mihitsy hoe fiangonana hafa fa raisiko ohatrany hoe atao trano aho. Mitondra ny part de brique koa zao. Mba ahafahan'ny Satana tsy afaka mamitaka anareo. Mba ahafahan'ny Satana tsy afaka manosogozona anareo. Ary rehefa manana repère spirituel ao anatina calendrier prophétique dia manomboka rehefa avy eo amin'izay mitravailler sensibilité spirituelle. Mba ahafahana misotra mankany amin'ilay canal andehanana. Jeriko inona ny Jeriko? Jeriko dia ady ara-panahiny ao. Ady ara-panahiny ao. Andriamanitra ny teny tamiko, oui, ministère de délivrance io mon fils. Fiangonana mpiady ara-panahy io. Fa lazao amin'izy ireo. Fa hoentiko ao Betifaga izy ireo. Ary maro nefa ao Betifaga zao. Ary falyamilaza aminareo fa anisan'ny fandalovako eto. Analanareo Betifaga ary hitondra anareo akany amin'ny tendrombohitry ny Oliva. Sorataratasy zany profesia zany. Sorataratasy zany. Avy ato Betifaga andeha ho any amin'ny tendrombohitra Oliva. Azavaiko inona le Betifaga? Ndao lovakitsika sodozy ianao hoe inona zany Betifaga? Izy rehetrarehetra teneniny Tata Iva zany. Alléluia! Ianao mivoaka eto zany ianao androany sady fantatrao ny repère amin'ny fiainanao. Hitanareo ny hoe prophète tsy hoe je vois ihany. Fa ny prophète dia mampihiratra ny tenin'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiangonana, mihiratra amin'ny fiangonana hoe aive zany misy anazy zao. Ny prophète dia repère, manome repère anao hoe aiza ho aiza misy anao ao amin'ny tontolo ara-panahy zao. Ndao Matthieu 20 aloha ary ambany ary dia soramandreo Matthieu 20 29 dia inona soramandreo nampahiratany Jesosy jambarolahy taiza
taiza nitanao ao Matthieu 20:29 Matthieu 20:29 aloha dia misy soramandry ery ambony ery eo ambonin'le Matthieu 20:29 inona hitantsika rehetrarehetra ao nampahiratany Jesosy sy masony jambo any amin'ny boky Marika io mazava be i Bartimeo ndresahany io taiza ny toerana nampahiratany Jesosy sy masony Bartimeo Jeriko dia mivadika amin'izay ny baibolinao Matthieu 21 io vakitsika io vadika amin'izay ny baibolinao ara nanakaiky any Jerosalema izy zany hoe avy any Jeriko Jesosy io andeha ho any Jerosalema tahaka ny fiainanareo fiangonana eto avy tany Jeriko andeha ho any Jerosalema. Inona le Jerosalema? Ville royale Yerusalem, lay ville zay misy ny fiadanan'Andriamanitra. Inona ny Jerosalema? Jerosalema lay toerana fahataterahan'ny profesia, lay toerana fahataterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra ho an'ity ministère ty le Jerosalema. Le toerana fahataterahan'ny zavatra nampanantenan'Andriamanitra rehetrarehetra ny fiangonana. Tenez-le kaikinao en voyage tsika. On est en voyage. On n'est pas en vagabondage, mais on est en voyage. Afio Jericho de Jerevô mizay arana nakaiky ny Jerusalema izy ka tonga tao Betifaga. Zany hoe ny voyage avy any Jericho mandeha makany Jerusalema zany mbola misy Betifaga ao. Azitsika amizay ve le izy? Betifaga nefa amin'ny teny grika de Betfage. Inona ny dika amin'ny Betfage? Mbeta de maison, zay mahatonga hoe Betel tranon'Andriamanitra. Mbeta dia maison. Ary ny fage tsy inona akory fa figie io aviavy ao amin'ny toerana misy fangidina. Mandalo zavatra fangidina ny maro zao. Toerana misy fangidina de inona? Ao amin'le anao brisen'Andriamanitra mihitsy. Ao amin'ny anao potehin'Andriamanitra mihitsy le zao je suis. Potehin'Andriamanitra izy apetraka Andriamanitra ao anatinareo mivady ny vision goavana be. Fa ohatry ny hoe Andriamanitra zao ve tsy mivavaka. Tohatry ny Andriamanitra zao ve tsy anatanteraka an'ity zavatra ity. Ao Betifaga. Somary mangidiny ao. Fa tsy natao toerana hijanonana no Betifaga. Nisy enoya. Ny rahan'Andriamanitra eto ibatan'ireo olona 17 reo le lahan'Andriamanitra mivady. Reo olona 17 reo ho bataina hiala ao Betifaga ary hoentina makany amin'ny tendrombohitry Oliva. Ao Betifaga de inona misy ao? Tratrany insuffisance rénale. Ao Betifaga de inona misy ao? Miakatra ny tension. Ao Betifaga de inona misy ao? Afa-jaza foana nefa manompo an'Andriamanitra. Ao Betifaga de inona misy ao? Manompo an'Andriamanitra nefa ohatry ny sarotra ny zavatra lalovana. Ao Betifaga inona misy ao? Anisan'ny tena matoky an'Andriamanitra nefa mafy ny zavatra misy rehetrarehetra tsy mandrakizay io lalahy. Ao amin'ny trano misy fangidina ianao mangidy ao Betifaga satria ny aviavy de mangidy. Betifaga tenen'leo akaikinao Betifaga. Androany hiala tao aminao ho arindray fa nareo ohatry ny tsy maharaka anahy ho arindray. De resao leo akaikinao raha tianao dadaiva ho eto foana de ok anao araka ny rythme spirituel no hoe avelanareo makany ave? Avelanareo makany ave? Hijanona eto azany. Overflow film le Andriamanitra se. No overflow se rehetrarehetra miala ao Betifaga ianao zao. Ny overflow se rehetrarehetra mitsotra lay tanana tsy hita mason'Andriamanitra analanao Betifaga. Ao amin'le fiainana feno fangidina ao anatin'le olana mangidy rehetrarehetra Jehovah Andriamanitra analanao ao. Jehovah Andriamanitra analanao ao. Jehovah Andriamanitra analanao ao. Ny tanan'Andriamanitra tsy hita masony hikasika anao zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria avy any Jesosy io, avy any Jeriko. Zao nefa problème. Tenenao kaikinao, eto le olana. Ary ty le zavatra mila reglena androany. Ary ho reglen'Andriamanitra. Halleluja.
Halleluja e. Mandehana ozy izy. Tena niraka Jesosy ozy izy ka nanao hoe mandehana makaresy amin'ny vohatra tandrifinareo roa. Satria maninona? Jesosy Kristy raha hiditra any Jerosalema araka ny faminaniana dia tokony mitaingina inona izy miditra any Jerosalema? Sana briky. Briky mbola tsisy nitaingina. Range Rover mbola WWT. Mbola mifony sase. Tsy hodrano anao tsy vidy tomobile l'occasion tsony ianao. Ohatrany tsy ato le olona. Mitsodrano anao aminy enoy tsara aza ampiasaina ny sainao. Ndana fotsiny mandeha mino an'izany teny zany. Meteza mino an'izany teny zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitsodrano olona anankidimy eto, olona anankidimy eto fa tsy ato anatiny ato, olona anankidimy eto. Mitsodrano olona anankidimy eto. Raha azo fiara ianao dia fiara ny fony sachet amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka an'i Jesosy Kristy. Halleluja. Teneny leo akaiky anao mailo anao fa indray izy fa niditra hoe. Vao tsy maraka ianao dia mivoaka atsindray io hoe. Mahafinaritra ato rehetra miveoka sy niaisiko reto lehilahy an'Andriamanitra. Mahafinaritra. Halleluja. Eto le olana. Ary zay le olana ao Betifaga. Ny fomba hanaperan'Andriamanitra ny endrika fangidina dia noho tsara. Ary zay le hitranga. Zay le ninona? Hoe ho tadidinareo ty 13 mai 2023 ty. Hoe io ilay proclamation prophétique nampitondran'Andriamanitra an'le mpanompon'Andriamanitra solasola aloha mety 87 avy any Antananarivo zay fa mipetraka eto Mahajanga. Izotra ho any Jerosalema Jesosy problème ilay hitondra azo any Jerosalema antseo. Izotra ho any Jerosalema amin'ny fiainanao hitondra an Jesosy. Misy an Jesosy eo aminao zao e. Mitondra an Jesosy ianao. Ary ianao tokony hitondra an Jesosy ho any Jerosalema zany hoe ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy dia miditra any amin'ny ville royale. Ho any amin'le tany tondra dronosy tantely tany sosy malalaka nampanantainay n'Andriamanitra anao. Fa ny problème ilay moyen de transport andehanana mandeha makany no tsy eo. Te ozy Jesosy mandehanareo amin'ny rivohatra roa. Mahita zanabriky mifatotra nareo amoron-dalana. Dia alay vo dia raha misy miteny aminareo hoe ataonareo inona io dia teneno za Jesosy Kristy no milaza fa misy ilan'ny tompo azy. Ha. Enoi raha atodiko any amin'ny fiainanao le izy raha lasa ny fiainan'ny fiangonana dia zao. Ianao tokony hitondra an Jesosy jusqu'à ny ville royale. Jesosy no apiditra anao anatin'ny ville royale io fa tsy mifahaizanao. Amen. Zany hoe ianao zany le briky amin'ny fotoana io. Nefa le briky nisy namatotra. Dia an Jesosy ka lasa mitady hijanona eo Betifaga. Lasa mitady hijanona eo amin'ny toerana trano misy fangidina. Nefa Jesosy tsy voatazon'izany satria Jesosy fandalovana ny anahy eto. Dia ozy amin'izay Jesosy amin'ny maha-profète dia profète anahako dia mandehananareo amin'ny rivohatra reo. Amin'ny teny frantsay dia hoe mandehana amin'ny village ry. Amin'ny tontolo ara-panahy dia misy natao hoe esprit de village. Tsy esprit village ary. Tsy village touristique andresako anao fa esprit de village. Inona ny atao esprit de village? Samanana ny toerana ny eviany daholo tsika rehetrarehetra eo. Ary ny toerana ny evianao raha lahy any misy ny tadipoatra ny dadabe anao ny nalevina.
Nitady-potra ny dadabe anao zao tsy fantatra mihitsy hoe taizany nanovana anazy. Ary azoko antoka 100% fa ny dadabe anao mbola tsy nanana an'Andriamanitra. Rehefa tsy nanana an'Andriamanitra ny dikan'izany dia nanompo Andriamanikafo. Donc zany nitady-potra zany natolotra tamin'Andriamanikafo. Or nitady-potra na ny cordon ombilical dia milaza liaison amin'ny tontolo ara-panahy. Bon, lavitra loatra zany. Lavitra loatra zany. Lavitra loatra zany. Lavitra loatra zany. Fa aloha aminao. Mba fantatra hoe aiza ve nanovana nitady-potra anao zao? Tsy fantatra. Raha izy mivady zao, ireto zanak'ireto dia fantatra hoe tsy tany amin'ny toerana hafahafa nanovana nitady-potra andreo zanandreo. Satria izy efa olon'Andriamanitra niteraka andreo zanandreo. Ka tsy marina ve zany? Tsy marina ve zany? Fa za sy ianao. Tsy mbola nanompo an'Andriamanitra ny ray aman-dreniko sy ny ray aman-dreninao. Aiza misy nitady-potra anao zao? Fa zay toerana misy nandevenana nitady-potra anao zay, ka raha misy rituel na teny notenenina tamin'io tany io, na tianao na tsy tianao, io tany io manomboka mitazona anao eo. Zay mahatonga an Jesosy miteny amin'ny rivohatra ry. Amin'ny teny gasy zany dia toko hoe mandehana makary ambanivohitra ry. Any ambanivohitra ao any. Tanirazana. Any tanirazanao misy tady-potra ny dadabe anao any. Any amin'ny toerana izay nandevenana nitady-potra anao, any misy esprit de village miazona ny fiainanao. Mba fantatrao fa misy tady-potra antony eny ambony hazo. Mba fantatrao zany. Misy tady-potra antony eny ambony hazo eny. Ary zay mahatonga an Jesosy miteny mandehana amin'io village io, fa voafatotra ao ilay apondra izay tokony hitondra hiditra ho any Jerusalema. Io apondra io, io brique io dia normalement miala eo Jericho io dia tokony handeha ho any Jerusalema koa io. Fa zao mifatotra izy any. Inona mamatotra azy? Esprit de village le mamatotra azy. Eto aty amin'izay ranabavy io, confirmation. Eto aty amin'izay ranabavy io. Eto aty ranabavy io. Afaka mahazo ety ve za Andriamanitra? Afaka mahazo ety ve za novako acte prophétique? Ety. Afaka ianao androany. Afaka ianao. Afaka ianao. Mandra-pahatonga an'le ety, mbola hiditra lalindalina. Ahatonga anao stable tsara. Fa maninona rahalahy? Efa lehibe ianao ohatran'io zao. Nefa misy fotoana ianao mbola manofy amin'ilay toerana zay tranona lehibeazanao. Misy fotoana ianao mbola manofy manala CP. Fa maninona? Satria l'esprit de village ny asany dia misintona anao miverina. Ny asany dia misintona anao miverina. Nao amin'ny tontolo ara-panahy mahita. Fa mahinao zao afatra zao ianao sy ny voninahitr'Andriamanitra manosika anao. Dia hitan'ny tontolo ara-panahy fa handroso anao. Fa ilay esprit de village dia mireklame foana. Ilay toerana zay nandevenan'le tady-potra dia mireklame foana le toerana. Satria ny tady-potra iny tady io fa misy rà iny. Ary ny rà miteny. Ary ny tany vao en contact amin'ny rà dia miresaka ny rà sy ny tany. Genesis 4:4. Rikaina. Aizy abela rahalahinao. Tsy fantatro zany zanga moa izy garde du corps. Aizy abela rahalahinao. Fa ny rà abela rahalahinao dia mitaraina. Miteny ny rany rahalahinao. Ary ny tany ihany koa dia mitaraina ty an-danitra, zany hoe ny tany miresaka, ny rà miresaka. En contact ny rà sy ny tany. Misy zavatra, misy transfert spirituel tsy takatry ny sainao. Or nefany
Mitady-potra iny misy raha iny. En contact amin'ny tany amizay. Misy zavatra notonono le ray aman-dreny tany aloha tany. Tsy teo anao tamin'izany fotoana zany. Tsy teo anao tamin'izany fotoana zany. Fa notonono le ray aman-dreny izy noho tsy fahalalany. Satria zay ny fomba ndrazana, fomba nitezana anazy le lahin'Andriamanitra. Dia zao nefa ny tany amin'ny mazava-panahiny tany, ny raha koa amin'ny mazava-panahiny raha, vao misy teny eo, alliance ny anaran'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raisiko ty eto ty eo amin'ny tontolo ara-panahy. Raisiko ty eto ty eo amin'ny tontolo ara-panahy. Raisiko au point de contact prophétique ty. Tazomy tsara ranabavy, tazomy tsara. Any ivelany any koa. Misy olona anankidimy any nanomboka ho ramasen'ny herin'Andriamanitra any ivelany any. Tsy fantatra hoe ato sa ary. Fa olona anankidimy. Izay misy liaison spirituelle amin'ny village zay nalebiazany. Misy liaison spirituelle ny amin'ny tanindrazany izay miazona amin'ny fiainany efa ela zay. Misy liaison spirituelle izay mahatonga amin'ny fiainany bloqué, mahatonga mahatonga amin'ny fiainany tsy mety mandroso, mahatonga amin'ny fiainany tsy misy fisogadinana, mahatonga amin'ny fiainany tsy misy fahalebiazana, mahatonga amin'ny fiainany tsy mandeha makany amin'ny fivoarana mihitsy satria misy lien spirituel amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mijoro eto tahaka ny chirurgien tontolo ara-panahy, katsakatsanako amin'ny ety, katsakatsanako amin'ny ety, katsakatsanako amin'ny ety, katsakatsa amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tapatapako. Iza vehivavy tsy afaka mikitika tsinona va? Tsy maintsy vehivavy manao an'izy. Eto amin'ny anana eto Pasteur Josea, eto mifotrany eto, eo mifotrany eo asivy menaka ny tananao, asina menaka ny tanana ty fanondro ty. Eo mifotra eo fanondro. Oui, manomboka miasa ny herin'Andriamanitra. Azagagy ianao, misy olona kasihan'ny herina mety mandoa izy, mety menjery izy satria mikasika anao ny herin'Andriamanitra. Ao ambadiky ny teny dia fanahy. Misy fanahin'Andriamanitra manomboka miasa. Jereo any ivelany any fa manomboka misy olona misy mandoa any. Jereo any ivelany any fa manomboka misy olona menjery any. Jereo any ivelany any fa misy olona manomboka tsy tatiny fa reny mihitsy ny afon'Andriamanitra. Reny mihitsy manomboka ny tapon-dohany ka hatrany am-paladiany. Ary maheno olona 12 enao amin'izao fotoana izao, amin'izao zamiteny izao, olona 12 enao mihitsy eo mifotranao eo, renao mihitsy misy afo mandoro eo mifotrany, satria eo mifotra eo misy ny cordon ombilical. Amin'ny anaran'i Jesosy manomboka eto faranako amin'izay fampahorinanao, faranana fampahorina rehetra ataonany maro samihafa, fampahorina rehetra mifarana, ny fijaliana rehetra mifarana, ny destiné bloqué, potika rava le patatatata tayabasatalabaya lorobobobobo satatatata. Ho any ivelany any ato misy olona tatiaviko ato, misy olona tatiaviko ato asian'Andriamanitra tatiaviko. Rabababa naiza misy nitady-potra anao nandevenana nitady-potra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manisa akipio masinao, manisa telo zao, renao mihitsy ny herin'Andriamanitra mikasika anao, renao mihitsy ny herin'Andriamanitra mikasika anao. Enoy tsara mila tapahany tady-potra io mba hahafahanao miaina METAMORPHOSE. Enoya raha mbola nitady-potra an'le zaza le lahin'Andriamanitra, raha mbola nitady-potra an'le reniny ny eo amin'le zaza dia mifiainan'le reniny ny eo amin'ny zaza io. Fa ino kosa rehefa tapahana ny tady-potra dia normalement tokony manana fiainana tsy mitovy amin'ny reniny intsony izy, fa tokony zavatra le alimentena anazy. Ny zavatra misy nefa ampahafantarin'Andriamanitra anahy maro eto no mbola alimenté manana an' Jesosy izy tahaka hitanao ilay briquet io tokony hitondra an' Jesosy
any amin'ny Jerusalema nefa le brique voafatotra ary amin'ny village zay ihany koa le zavatra be dia be mitranga eto voafatotra any ambadibadika rehetra trany voafatotra any tanindrazany ny fiainany any ka lasa mbola le fiainany tanindrazany any no midetermine ny fiainany ro izy efa manana ny Jesosy Kristy dia zay zavatra zay no mila tapahana androany mba hahafahana miaina métamorphose zany hoe tapaka io androany tsisy idiran'ny fiainany tanindrazany ntsony ny fiainany tsisy réclamation ntsony ny fiainany ary tsy misy liaison spirituelle ntsony ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Jesus rabusa talabaya labasinda rabaya hurabasha tarabaya ny anaran'i Jesosy esprit de limitation limité anao gauche droite potehako ravaiko Jesus rabasha tarabaya laba ruba sanda rabaya manisa telo renao amizay chirurgie spirituelle manapatapaka ny cordon ombilical spirituel rehetra rehefa manto karakarozy ramamamama rototo ribababaya labasa talabaya osake tapaka ny cordon ombilical spirituel rehetrarehetra sato ribabababasa talabaya mila telefeo là telefeo alefa telefeo rabababababa rabashindarabaya urabashandaraba okena tsuvarina rashina tsara roboshitarabaya Isa deux ramandura bashindarabaya raha amin'ny anaran'i Jesosy na masina kontirany ty tsy rantsodrazony ty fa rano voasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tahaka ny jugenao tamin'ny Genesis toko fahavalo aoko ty tonga instrument de jugement ihany koa ny amin'ny esprit maléfique rehetra sasako ny tarehanao aoka ny ranomaso ifarana manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy hatramin'izay ianao nafenina ianao hatramin'izay tsy nahitanao zay tokony iona aminao androany amin'ny anaran'i Jesosy manisa telo isa roa telo Jesus rabasatalabashatalaba o roboshondo roboribabababababa o rebeshende ribababayalaba hei rabashatarabaya niafinao asanato ny tanatsika rehetrarehetra asanato fotsiny ny tanatsika rehetrarehetra rabosha talabasinda asanato ny tananao tavere fotsiny niafinao vetivety aloha vetivety fa misy zavatra azavaiko vetivety fa misy zavatra azavaiko fa maninona moa ny afon'Andriamanitra ny ajontsika zao fa maninona ny afon'i Jehovah ny ajontsika zao raha lasa ranabavy ao amin'ny tontolo ara-panahy rehefa tena tapitrohatra ny ady ara-panahy zay misy eo amin'ny fiainany zanak'olombelona dia ny afon'Andriamanitra ny tsy maintsy atsona idina tamin'ny androny Elisa tamin'ny androny Eli ny dina nahitry ny telo taona sy tapany lanitra tsisy ranonorana normalement zay napety telo taona sy tapany nitenenin'Andriamanitra amin'izay Eli miala amin'izay ianao eto dia mandany ianao miona amin'ny aba fa efa niona tamin'ny aba dia miona tamin'ny mpaminany bala fotoana antsika ozy Eli dia ndoiny mitendrombohatra Karmela orana ny karazana challenge tokony alatsaka fa jerevo milohan'ny orana ny ilain'ny firenena tamin'ny fotoana iny satria tsisy orana nena ny telo taona sy tapany fa afo no nasian'Andriamanitra nampidininy Eli afo zany hoe rehefa tena tontolo ara-panahy mila surmontena tontolo ara-panahy mila potika eo amina fiainana mba ahafahana miditra dimension vaovao dia ny afon'Andriamanitra
no atsony zay mahatonga antsika mihira ny afonao zao satria eto be ty faga no misy ny tontolo zao mila miala eto be ty faga nareo mba ahafahanareo miditra makany areo veo zaveko ny tendrombohitra olive makany amin'ny tendrombohitra olive tendrombohitra olive dia tsina fa maison d'onction tendrombohitry olive rehefa tonga amin'ny tendrombohitra olive amin'izay tsotra be makany a Jerusalema satria tondrahan'Andriamanitra amin'le ositra approprié amin'ilay canal tian'Andriamanitra hitondrana ositra zay omanin'Andriamanitra ho amin'le mission zay hampanovina anao ao amin'ny tendrombohitra olive fa milohany andehanany amin'ny tendrombohitra olive tsy maintsy potehina aloha be ty faga misy fangidinao ary tsy mitandrina be dia be miverin-dalanao be dia be mikivy amin'ny fanimpona an'Andriamanitra be dia be mitady amin'ny moy fo be dia be mitady hijerijery lalakafa ivoahana ara-piainana nefa ianao malala fa ao amin'Andriamanitra rery any misy ny lalana rehetrarehetra zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ozy izy ao amin'ny lalana rehetrarehetra iraintsika zany iry zany zao ny afonao zay fotsiny afona ny afona sanatao amin'ny lanitra ny tanantsika rehetrarehetra vetivety aloha vetivety fanan'Andriamanitra dia miteny amiko hoe mon fils vavolombelona roa na telo ao anaty baiboly omeo vavolombelona fanirony ray izy ireo nisy fotoany Davida nome Satana saina any am-bokin'ny Samuela hoe isan vahoaka rehefa nanisa vahoaka amin'izay dia nampanisa vahoaka dia efa niteny azy mpiara-miasa taminy tsy mety ke zany ry mpanjako dia ozy izy hoe zay zavatra teneniko tsy mainty nda nataovy nanisa vahoaka amin'izay dia ozy Andriamanitra naniraka mpaminany na nateneny Davida fa tsy araka ny sitrapoko ny zavatra nataony ampisafidiany izy atamin'ireo loza anankitelo reto mova amin'ny fahavalony amely azy sa areti mandringana sa ny sabatry Jehova no hoe ho aminy no amely azy ozy Davida aleoko any ny sabatry Jehova toy zay ny fahavaloko ny amely ahy inona amin'izay zavatra nisy karazana zavatra dega be dehibe teo anivon'le tanàna aretina maro fandringana tonga amin'izay Davida inona ny zavatra nataony nanangana alitara izy dia nitondra fanatitra ary le fanatitra ny afon'i Jehova ozy ny namangy an'le alitara mifarana amin'izay ny fampahoriana rehetra farana amin'ny fampahoriana dao tsika hiantso an'le afo zao zay fotsiny irantsika ny afona akipimo masonao tananao no sabondonna tanteraka tsy hira fotsiny zany fa miantso ny afony Jehova ianao mba hamanga ny fiainanao nareo na any amin'ny internet ara asandratoko ny tananareo zay any amin'ny Facebook sy any amin'ny YouTube asandrato fotsiny ny tananao dia karitsika mana ihany koa musicien avy aloha mba hamangy anao ny afon'Andriamanitra androany apekaritsika any tahaka ny namanginy ny afon'Andriamanitra atao tendrombohitra Karmela noka ho tahaka izay koa ny amanginy ny afon'Andriamanitra amin'ny fiainanao androany tahaka ny namanginy ny afon'Andriamanitra ny alitara zay natsangany Davida tsika rehetra amin'izay miaraka amin'ny musicien rabashatarabaya laboshalabaya
Rabababa shinderi bababaya. Le rabashanderi bayala bosateya. Le brasoto koro boshiri bayala. Zikitiri bababa shenderi bababaya. Le rabashata rabashinda rabaya. Uzakata rabashanda rabaya. Lerana bavany sasako toy ny tarehany a. Satana tena nihetraketraka tamin'ny fiainanao ary nandrava amin'ny fiainanao. Efa ela vizy io lehilahy n'Andriamanitra mivavaka tato, efa ela. Satria mbola tsy sery taona. Seva manamboatra passeport izy io. Seva manamboatra passeport. Dia seva mianatra teny anglisy. Manamboatra passeport dia mianatra teny anglisy. Zay ny zavatra reko. Satria tsy omen'Andriamanitra nahako exact be le izy, fa zay fotsiny ny reniny fanahako zao. Ao anatin'izay canal zay zany no hitondran'Andriamanitra azy. Jesus. Mirotsaka eto. Sanao tao milanitra ny tananao. Nyafuni fanahinao, nyafuni fanahinao. Mirotsaka eto. Mirotsaka eto, mirotsaka eto. Fesika nyafony fanahinao. Ataovy amin'ny fanahinao rehetra, zany ataovy amin'ny fonao rehetra. Ny fiangonanao mila niafon'Andriamanitra ianao. Andoro ary anao afaka tanteraka anao be ty faga. Tsika rehetra miaraka amin'ny mozika. Katabasatalabaya, rabasatalabashantarabaya. Atso niafon'Andriamanitra. Andoro ny altara rehetra be ty faga. Nyafuni fanahinao, nyafuni fanahinao. Mirotsaka eto, mirotsaka eto. Nyafuni fanahinao, nyafuni fanahinao. Mirotsaka eto, mirotsaka eto. Nyafuni fanahinao, nyafuni fanahinao. Mirotsaka eto, mirotsaka eto. Nyafuni fanahinao, nyafuni fanahinao. Mirotsaka eto,
mirotsake Sarao milanitra ny tananao zao, sarao milanitra ny tananao anankiroa. Naiza misy altara, naiza misy toerana nanaovana fanekena ho amin'ny tadipoatranao, naiza misy toerana malefika diabolika rehetra nentina nitazomana amin'ny fiainanao, miantso ny afon'i Jehova sao ary miantso ny anjelin'i Jehova zao anomboka ilokalize ary anbotipotika andrava anongotra tanteraka an'ireo karazana liaison spirituelle izay nitazomananao manaova main'ny telo. Amen. Manaova main'ny telo a. Amen. Vetivety aloha. Maninona moa mampanao anao main'ny telo? Enoya tsy fahazarana no anaovantsika an'izany. Rehefa ao anatina fivoriana ara-paminaniana ohatr'izao anao dia tout est prophétique. Resahan'ny fanahin'Andriamanitra teo asevo manao amain'ny telo ny fiangonana satria ny tany dia misy dimension anankitelo. Betsaka ny fiainan'olona izay nanaovana fanekena tamin'ny alalan'ny rasin'ny tany ary voafatotra ary zay mahatonga azy ireo ao betifaga ny akamarony ao amin'ny trano feno fangidiana manompo an'Andriamanitra fa reo hoe mangidy izany, manompo an'Andriamanitra fa reo hoe mafy izany. Oui, tsy maintsy lalovana nefa io fa ny problème betsaka loatra mijanona ao betifaga. Misy dimension anankitelo ny tany zay nahatonga an'i Jesosy Kristy nandritry ny 3 andro levona tany ambanin'ny tany nyregleny tao anatin'ny 3 andro reo dimension anankitelo reo ary tsy laitra andreo nitazomina izy ary nitsangana tamin'ny maty. Ary zany ilay Andriamanitra mifototra tanteraka ny amin'ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny zavatra izay ampanaovin'Andriamanitra anahy eto mifototra tanteraka na misebaze tanteraka amin'ny asa vitan'i Jesosy Kristy ny zavatra amposedan'Andriamanitra ataoko eto zao manaovy ny telo ianao, manaova main'ny telo ianao zao dimension anankitelo ny tany manomboka mandoa ny tany manomboka midegoba ny tany mandoa ny tany manomboka mandoa zay mahatonga ny tany miororo. Une fois Jesosy Kristy nitsangana tamaty miororo ny tany satria mandoa ny tany. Naiza misy ny tany razanao zao manomboka miororo ny any amin'ny tany zay misy tany razana ho azy zao ary manomboka mamoaka ny destiny. Nyameninanao tsy maharesy lahatra, nyameninanao tsy maharesy lahatra, nyameninanao tsy maharesy lahatra. Afaka ianao manaova main'ny telo hatro mivaratra. Halleluja. Elan'Andriamanitra tsy vitako mametra tanana tsiraray andrareo. Zay mahatonga an'Andriamanitra mampanao acte prophétique chaque fois. Efa misy zavatra ampanaovon'olona dia aza raisinao tsotsotra fa to dia arao fotsiny le mouvement. Amen na arao fotsiny le mouvement. Hitanao nge fijorona vavolombelona nareo. Hitanao fijorona vavolombelona nareo. Halleluja. Avy ao Betifaga ande hoany afaka mahazo toerana amin'izay nareo. Avy ao Betifaga teneno akaikinao hiatterrir amin'izay ny avion. Teneno atterrissage prophétique. Ary le izy dia hiatterrir andeha ho akany amin'ny destiné anao zao le izy. Makany amin'le anjara voatendrinao, makany amin'le zavatra nomaninao anao. Hiatterrir le izy satria izy métamorphosé le fiainanao. Anomboka hiova endrika izy. Avy any Betifaga amin'izay dia hoy Jesosy alaivo zany brique io hoe eto aty ary raha misy milaza aminareo hoe ataonareo iny izy dia teneno zahako Jesosy milaza fa misy ilako azy rahalahy, misy ilan'ny tompony fiainanao. Zay mahatonga an'ilay métamorphose androany satria misy ilan'ny tompon'ny fiangonana fanahin'ny voninahitra. Azonao ve zany? Misy ilan'ny tompony fiainanareo, misy ilan'ny tompony fisianareo ety ambonin'ny tany. Zao nefany raha Jesosy Kristy ilay teny tao an-danitra ary tsy maintsy se métamorphosé nakavantan'olombelona tety ambonin'ny tany mba nafahan'Andriamanitra mamita ny calendrier prophétique ny ety ambonin'ny tany. Dikan'izany koa zasy ianao
tsy maintsy misy fiovana endrika mba ahafahan'Andriamanitra ho alaise tsara miasa amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Tsy maintsy misy fiovana endrika. Iza milaza aminao fa ohatr'izao mandrakizay ianao, tsy marina zany. Na. Ito mba sangisangy ataoko ampiangonana foana efa mitory teny za plus mesola vao may mebogosy. Misy ny olona mesola vao may meratsy izy. Fa za plus vao may mesola, vao may ohatry me tsara tare zany. Satria maninona? Mekara ary lay sola, mekara ary lay sola, mekara ary lay sola. Metamorphose eo amin'Andriamanitra. Fiovan'endrika eo amin'Andriamanitra. Raha ianao nasehoko ny sariko mbola nisy volo, toy ianao alohanay ilay tsisy volo dadaiva. Satria eo amin'Andriamanitra ovay ny endrika mihitsy ianao. Miatsara hatrany. Karakarain'Andriamanitra hatramin'ny ara-nofonao. Ny ara-panahy koa izy lay raha teo 5 raha teo. Côté matériel koa ça va. Arabola koa ça va. Zay ianao zay atsoatsy. Zay ny eo amin'i Jesosy. Zay ny eo amin'i Jesosy. Monsieur métamorphosé. Alléluia. Mangidiny ao be ty faga. Mafiny ao. Fa faly amlaza aminao. Enao amin'ny telo tamin'ny fonao afaka ianao. Antsika ho aty. Zay manao amain'ny telo mafy indrindra. Zay manao amain'ny telo mafy indrindra. Ambarako fiovana endrika eo fiainanao. Tsy mahatazona amin'ny fiainanao na taiza endrika toerana nanovana fanikena noho ny amin'ny alalan'ny tadi-potranao. Afaka ianao. Miomanany amin'ny fijoroana vavolombelona. Tsy possible ao atmosfera zao dia tsisy anana fijoroana. Tsy Alléluia. Alléluia. Veriny eo ndray rehefa avy eo. Averiko tsy possible ao anatina atmosfera na culte ohatran'izao ny tsisy fijoroana vavolombelona. Tsy possible. Tsy possible. Tsy possible. Mino fotsiny ianao. Zay zavatra nampanaovina anao teo ka niraisinao tamin'ny fonao mihitsy le izy. Tena nataonao tamin'ny fonao mihitsy le izy. Raha ijoro vavolombelona aminao eto mety mihoatra be ny lerako. Fa Andriamanitra manao zavatra extraordinaire. Manao zavatra extraordinaire tsy takatry ny sainao. Miraba amizay olona roa gauche droite-nao. Afaka atao be ty fagitsika hoe. Dia mba tena ataovy amin'ny finoana. Arabaina ilan'Andriamanitra fa afaka atao be ty faga. Félicitations. 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 Mangidiny ao. Mafiny ao. Mafiny ao. Fa rehefa tenenin'i Jesosy hoe alaivo le zanabriky dia hoe tao ty amiko tsy misy mahatazony. Satria ny tenin'i Jesosy ny tsy maintsy ny tanterahana. Ny rahan'i Jesosy eto koa ako ilazan'izay teny zay dia tsy maintsy izay ny tanteraka.
Alléluia. Mba fantatra moa fa ao amin'ny lamosina briky io ihany biby misy lakroa ao an-damosina. Lamosina briky misy lakroa io volony. Prophétiquement parlant, fa rehefa ino no hitangenan'i Jesosy dia efa hanomboka ilanjany azy fijaliana izy atsoatsy. Nitangenan'i Jesosy amin'izay le zana-briky miditra ny Jerosalema izy dia noho ny zavatra mitranga. Nandalo tao amin'ny tendrombohitra oliva aloha izy ireo. Tahaka anao ihany koa atsoatsy. Atao anatinatiny zao ndreny fanako atao anatin'ny 6 mois 7 mois misy mpanompon'Andriamanitra ho vahininareo. Ary mpanompon'Andriamanitra mitondra ositra. Zay ositra tena ilain'ny fiangonana. Zay zavatra ilay lahan'Andriamanitra 6 mois 7 mois ho 6 mois 7 mois. Tsy fantatra hoe izy 6 mois 7 mois. Dia zay mpanompon'Andriamanitra zay mitondra ositra. Ary zay ositra zay le ilainareo mihitsy mba hahatonga anareo ho any amin'ny Jerosalema anareo. Ary rehefa mandalo zay mpanompon'Andriamanitra zay dia eo top chrono eo. Top chrono. Top chrono. Satria Andriamanitra hanomboka anatanteraka ny zavatra efa nolazainy. 6 mois 7 mois eo. Zany hoe fandalovana io mpanompon'Andriamanitra io zany confirmation an'ity faminaniana androany ity. Fa efa ao amin'ny tendrombohitra oliva misy anareo. Amin'ny fotoana eo amin'izay le lahan'Andriamanitra ataovy izay tokony atao rehetrarehetra fa ho hitanareo. Alléluia. Fa mandra-pahatonga an'izay fotoana zay satria ao tendrombohitra oliva ny baiboloko dia milaza fa Jesosy Kristy rehefa hiverina eny amin'ny ranonlanitra ny tongonozy izy dia ao amin'ny tendrombohitra oliva ary hitresaka ny tendrombohitra. Zany hoe ao amin'ny tendrombohitra oliva zany ny ilainao dia focus fifantohana tanteraka. Mandra-pahatonga an'izay fotoana zay zany mila fifantohana, mila focus bebe kokoa noho ny teo aloha ny fiangonana. Mila fifantohana amin'le vision 2 fois 3 fois kokoa ny fiangonana mba hafahana misitraka an'ilay ositra, mba hafahana misitraka an'ilay diloilo zay ho akorina an'Andriamanitra, hafahana miditra amboninahitra mandeha makany amin'le Jerosalema, any amin'le ville royale. Ianao io amin'izay io zana-briky io mifofatotra tary ny briky rehetrarehetra zay nandalo teo meno io zana-briky io daholo. Mbola io fany ianao dia mandalo reo, mandalo reo, mandalo reo, mandalo reo. Fa ny zavatra tsy fantatry le nandalo rehetrarehetra tonga ny fotoana anankiray nandalo Jesosy satria io no natao hitondra an' Jesosy hiditra any Jerosalema. Ny baiboloko dia milaza fa une fois io zana-briky io miditra any Jerosalema, hosana hosana ary zanaky Davida, ary nasiana akanjo, nasiana tapis rouge, nasiana tapis rouge. Zany hoe ireo zana-briky rehetrarehetra niomeno io zana-briky io mbola voafatotra. Nanao ohatry zao daholo amin'ny masony, tsy hito va ilainy nataontsika fimehezana tary. Betsaka ianao tsara, betsaka amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao, betsaka mbola manao tsinitsinina anao amin'izao fotoana izao. Ndray andro namonjy mariazy zay mivady zanako ara-panahy teo izy le lehilahy anankiray sady nijery anahy, rahalahy Iva, Pasteur YVES, Andriamanitra Andriamanitra, satria nanao tsinitsinina taloha. Za tsy miresaka inoninona aminy fa miona fotsiny. Rahalahy Iva, Pasteur YVES, Andriamanitra Andriamanitra. Tanao misy fotoana ianao ohatrany ataon'olona tsinitsinina zay. Amin'iny fotoana iny onction de rejeter ny tonga eo aminao. Rejeter ianao avant de projeter. Avant d'être projeté, il faut accepter d'être rejeté. Rejet an'olombelona miantso ny projet an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fantaro tsara ny zavatra lalovako, fantaro tsara ny zavatra niainako, ho voninahitra ho an'Andriamanitra rerana.
Lasirana bavy. Métamorphose. Tsy apozinao mihitsy ny anovan'Andriamanitra ny fiainanao voninahitra ho an'Andriamanitra renany. Tsy apozinao mihitsy. Ary za milaza aminao fotoana ohatran'izao, ataon'Andriamanitra ohatran'izao, tsy takatry ny sainao zavatra miova. Fa ry zana briky io niditra amin'izay. Mihira hosana ny rehetrarehetra. Hosana, hosana, hosana amin'ny avo indrindra. Hosana. Atao voatriny efa iainanao sady ary zany vanim-potoana zany zao. Iainao amin'ny finoana avy eva mamara antsika hoe fifarana. Odera. Dera. Dera. Farani hosana, hosana. Urakura kawan JESOSY. Enoy tena marana anazy, tena mamarana fa tsy mamarana pastoral, tena mamarana. Enoy tena marana anazy. Adiniko matsy nilaza azy teo le lahan'Andriamanitra. Fa le mpanompon'Andriamanitra zay ho avy andalo tsy fantatro hoe izy io. Io dia karazana aide destinée io. Satria sady anondraka io, anondraka an'ilay ositra. Confirmation ny ao tendrombohitra olive no anokatra varavarana. Anokatra varavarana ka tonga ny asa fanompona tsy tovy amin'ny teo aloha. Jesosy Kristy fony voateraka ary izy mivady sy fiangonana. Efa fantatr'Andriamanitra fa i Jesosy Kristy io atsoatsy dia andefa décret Hérode fa ny zaza latsaky ny rotaona dia tsy maintsy vonoana. Une fois voateraka Jesosy Kristy nalefan'Andriamanitra magy aide destinée mitondra zavatra anankitelo: miora, zavamanitra ary volamena. Atao inona miora, zavamanitra ary volamena? Satria atsoatsy io tsy maintsy hoentina mitsoaka ny Egypta. Or Marisy Josia fa tsy manana vola hitazanana io zaza io. Afaka maminany amin'ny fiainanao ve za? Afaka maminany amin'ny fiainanao ve za wa? Avelanao ve za maminany amin'ny fiainanao? Nandritry ny firitaona tany Egypta tany i Jesosy mandra-pahafatiny Hérode. Dia zay lay anjely vao namangindray an Josefa hoe hoeto miverina amin'izay ny zaza. Fa le Hérode andikasa hamoniny zaza iny efa niza mikasa hamoniny. Niza mikasa hamoniny fiainanao. Izy ihany ny levinao anatin'ny lavaka izay nytonananao. Niza mikasa ny hamotika amin'ny fiainanao. Izy ihany no potika aloha ao amin'ny anaran'i Jesosy. Nikasihan'Andriamanitra amin'izay magy le lahan'Andriamanitra. Alefaso reto miora, zavamanitra ary volamena. Tsy n'importe qui mahazo an'izany miora zany. Tsy n'importe qui mahazo zavamanitra zany. Ça coûte très cher, trop cher même. Ary tsy n'importe qui nanaterana volamena. Fa misy dimension prophétique anankitelo rehefa tsy hidirantsika sao dia lasa lavitra be tsika. Fa hatreo fotsiny no tsika lono anatin'ny aide destinée. Nalefan'Andriamanitra ireo magy ireo ho aide destinée mba hoentina hitaizana an Jesosy
miora zava-manitra ary volamena tapitra am'izay le izy le vola zany ozy am'izay ny anjely milamina amin'ny fiainanareo miverena am'izay fefa dangy la nieritreritra ny andrava azy maminany any amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naiza aide destiné zay misy zay misy ny mpanampy amin'ny alalan'ny anjara voatendry filaza azy amin'ny teny gasy amin'ny anjara voatendrinao raha lahy tsy maintsy misy manokatra varavarana ianao voninahitra ho an'Andriamanitra zany tamin'ny asa fanimpoko tsapako mihitsy zany tsy tonga tamin'izay kely hitondran'Andriamanitra anao zao raha tsy nisy nanokatra varavarana ohatr'izay koa fiaina tsy mbola tonga amin'ny top de top ministère koa io mbola ary ambany be ary fa ny zavatra fantako dia zao misy aide destiné ako anao any ary io aide destiné io no alefan'Andriamanitra miona aminao ary lasa rencontre prophétique tsy n'importe quelle rencontre fa renao mihitsy hoe rencontre prophétique zay zao Jesosy zay Petera Petera saika vitany aminy any amin'ny Luka toko 2:20 miady zéo lehibe ry zareo o Jesosy ina ny divanareo zéo lehibe ry Simona Satan nikororokanareo tahaka mikoroka vary Satan vous a réclamé mais moi Jésus j'ai prié pour toi Satan vous a réclamé mais moi j'ai pas prié pour vous mais j'ai prié pour lui fa maninona Satan vous a réclamé Satan daholo mpianatra Jesosy fa i Petera rery ny vavahany satria amin'ny Petera nisy ny lakile atsoatsy zay am'izay mahatonga Jesosy miteny ary rehefa mahery ianao rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ny rahalahinao Andriamanitra tsy mila olona be dehibe rehefa hanova tantara olona ray nikitiany atsoky zay olona ray anova amin'ny fiainanao zay atsoky zay olona ray zay ka tonga amin'ny fiainanao tsy hitovy amin'ny teo aloha atsoky zay ho tonga amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy halleluja réclamé Satan Petera asan'ny apôstôly toko 12 ary Jakoba ozy izy dia nisamboran'izy ireo ary hitan'izy ireo fa sitraky ny jiosy nisamborana ny Jakoba dia mba nisambotra amin'ny Petera koa izy ary Petera eritreretina fa ho tapahana ny lohany rapitso pasika ny andro rapitso dia ho tapahana ny lohany fa sainga discalcul tany amin'ny ordre chronologique sy ny kairosn'Andriamanitra Satana amin'ny pasika ianao ny livre olon'Andriamanitra tsy possible satria mipasika dia fandresena ho an'ny zanak'Andriamanitra afaka atao amin'izay Petera tao mpigadrana tao intervention angélique tena mahavalalany natafavoaka anazy tao Heroda mbola velona amin'ny fotoana io nanenjika amin'ny Petera i Jakoba efa maty fa i Petera zany tafavoaka tao mpigadrana dikan'izany raha hitan'ny Heroda eo mbola verina ry dikan'izany Heroda mbola mananotaninao andeha amin'izay Petera hiverina ho any amin'ny trano zay nisy nivavaka ao anazy any amin'ny tranony mama Marka no andeha amin'ny Petera satria taony nahery nivavaka ho azy ny fiangonana ozy izy nandeha amin'izay Petera andeha ho any jereva fa nisy métamorphose tao tsy fantatry ny rehetrarehetra Petera fozy ny olona sody mba anjeliny zany tanao eno tsara any amina endrika lazainao fa olana raha tafavoaka ao anao métamorphose mitranga ao rehefa tafavoaka ao anatina olana ianao miaraka amin'Andriamanitra na tiana na tsy tiana fiovana endrika nandondona amin'izay Petera en évasion zany Petera io ny tena marina satria gadra tsoka raha maha-olombelona fa spirituellement parlant Andriamanitra mihitsy nanafaka anazy alléluia fa lalàn'ny tany dia en évasion izy mandondona amin'izay Petera Heroda avy ato aoriana mandondomy Petera varavarana satria tsy maintsy misy manokatra varavarana mba ahafahana miditra amina etape vaovao ara-piainana mandondona Petera Heroda manenjika Roda ato mbaravarana ato lozany Roda mbola miresaka manolona ny ray tena tsy haiko na Petera na tsy izy fotriny enjika anjely satria miny se métamorphose izy afaka maminany amin'ny fiainanao ve za satria miova endrika loatra amin'ny fiainanao eto zao vity ty miova endrika loatra amin'ny fiainanao dia ohatry mivarina le olona hoe izy marina sa tsy izy oleo dia tokony tonga dia hanokatra an'le varavarana sody tratry eo ndray io mantsy
Oleh dia tokony tonga dia anokatra varavarana valalanina ny amin'ny voninahitran'Andriamanitra aminao dia valalanina. Ambarako amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Rodanao tsy taredretra anokatra varavarana ho anao. Averiko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny rodanao ara-piainana tsy ny Heroda fa roda. Iza tsara roda. Roda le tovavy tokony anokatra an'le varavarana fa lozany miresaka ary. Atsoko ny rodanao zao tsy taredretra tsony. Atsoko ny rodanao zao tsy taredretra tsony ara-piainana. Atsoko ny rodanao de raisiko naiza naiza misy azy na any atsimo andrefana avaratra atsinanana. Atsoko izy zao de ampionko aminao ary manomboka eo amin'izay ny fiainanao. Isokatra ny varavarana tsy hitovy amin'ny teo aloha tsony amin'ny anaran'i Jesosy. Tenenao amin'izay leo kaikinao métamorphose. Métamorphose. Avy any Jeriko nandeha nakany Jerosalema. Any Jerosalema fifalimbe niditra tany Jesosy. Fifalimbe nandraisana an'le zanabriky. Le zanabriky izay natao tsinitsininy niditra tany fifalimbe. Le zanabriky iny ny se métamorphose vao tonga tany Jerosalema satria naninona antonany maro iny fatorana teo amoron-dalana. Antonany maro fatorana teo amoron-dalana teo. Nahy mihitsy iny teo. Maina kely mihitsy izy teo. Fa rehefa nitondra an Jesosy izy le olona mody jerena fa mahi kely mody jerena tsotsotra fa tapiroziny nandraisana azy ao tanàna. Maminano an'le olona 17 nandrahana eto a. Maminano an'le olona 17 nandrahana eto a. Tsy ho dila amin'izany faminany izany ianao. Iaina n'izany faminany izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maminany a mort prématuré tsy ho eo aminao fa tsy maintsy iaina ny antom-pahavelomanao ianao. Mandefa teny amin'ny fiainanao a io tany velona ity tsy mahazo mitelona anao mandra-pahatanteraka ao ny antom-pahavelomanao ety ambonin'ny tany amin'ny anaran'i Jesosy. Miakatra ny groupe de louange ndao ataontsika le hira tsy maty amin'ny taona ity amaranantsika azy. Ianao zay tena mino satria hoe mantsy aminao ara-paminanina daholo ny zavatra atao eto. Anao zay tena mino ataovy ty hira ty tsy maty alohan'ny fotoananao zany ianao fa tanteraka ao ny antom-pahavelomanao ety ambonin'ny tany. Zay ianao vao mody. Raha lasa nabavy méchant loatra zao fiainan'ny zanak'olombelona zao. Méchant loatra. Vao mitady amiratra ianao dehibe mitady éliminer anao. Fa ataovy ty hira ty. Fa ty hira ty ho tadidinao. Rehefa misy tapirozy avelatra zay de ozy ianao ty le tory teny tamin'ny 13 mety. Atsoatsy ianao inauguration tranonao de tadidinao ty tory teny ty. Atsoatsy ianao ivoaka hanambady amin'ny voninahitra. Tsofoko rano zay mbola tsy manambady rehetrarehetra mba ho vita mariage ary ivoaka amboninahitra. Mba hatonga ny olona koa hiteny amin'ny mariagenao hoe wow. Mba hatonga ny olona koa hiteny amin'ny mariagenao hoe afakely amin'ny mariagenareo. Mifanatrehan'Andriamanitra manomba amin'ny mariagenareo. Tsofoko rano ny tovavy rehetrarehetra eto iainan'izany. Tsofoko rano ny rahalahy rehetrarehetra iainan'izany. Tsy manao mainana ny ato. Tsofoko rano ny zanakao ivoaka amboninahitra amin'ny fanambadiana. Tsofoko rano zay mbola tsy manambady rehetrarehetra anambady amboninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia e! Tsy maty amin'ny taona ty e! Zaiko alohanao a fa za tena mandihy.
Sumadam Tonti, Sumadam Tonti, Sumadam Tonti, Sumadam Tonti. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Sumadam Tonti. Sumadam Tonti, Vetivety hitanareo a za zao tsy haiko mihitsy vetivety aloha hitanareo a za zao tsy haiko mihitsy ny tonon'le hira fa za kosa vao amle ie mba haiko iny dia asiko mafy tsy haiko nareo na inareo toy za tsoriko za tsy mahin'le tonon'le hira ka ok anao mba ohatra anahy eo amle dia mba asio mafy eo amle tsy maty amitonty haiko koa zany tsy maty amitonty tsy maty amitonty dia azomenao tsiny arany amle mbola tsy haiko aloha dia etsy fotsiny aloha inona ny tiako tenenina rehefa eo amle mba hainao dia tenenao ampinoana le izy eo amle tena mivelara mihitsy eo amin'ny tompo hoe on fait 1 2 3 averata voalohany raha fa tsy maninona Sumadam Tonti, Sumadam Tonti, aona tsara hoe Sumadam Tonti, Sumadam Tonti, Sumadam Tonti, Sumadam Tonti, Sumadam Tonti, Sumadam Tonti. Oh, oh, yeah. Sumadam Tonti, oh, yeah. Sumadam Tonti, 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 Sumadam Tonti. Oh. Asiu. Waro. Sumadam Tonti, 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 Sumadam Tonti. Na inona mitsango bety fange tsy maty amitonty tena hoe Santana naye. Miúdo! Ai, 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 ai! Monsieur Métamorphose, miúdo!
Makasitraka be dehibe le lahan'Andriamanitra mivady a tahin'ny tompo hatrany nasa fanompona faly zay raha tonga teto afaka mitondra ny tenin'Andriamanitra faly zay satria afaka nanompo anareo tahina hatrany ny asa fanompona tianay be nareo mivady tianay be ihany koa nareo fiangonana tahin'ny tompo hatrany tompoko mialatsiny raha somary maherihery le lera lasalasa le lera ifonana tompoko mbola afaka toizana fa zay aloha niny distiny androany a zay napetrako ny tompo androany fa dia mankasitraka rea tsapanay fonareo misokatra tsapanay nareo tsy mila antanina ntsony nareo ve tena tia anay fa zay koa tena tia be anareo tena tia be anareo dia tahina trany le lahan'Andriamanitra fandresiana ho anao dia fandresiana ho anay ihany koa tahina trany Jehovah'Andriamanitra ny anamarina faminaniana rehetrarehetra zay nilatsaka teo raha tadaiva ny teneny reny zavapony reny fa raha Jehovah'Andriamanitra kosa le Dieu des esprits des prophètes l'Andriamanitra ny fanahy-mpaminany no nampiteneny reny masony rehetra ny ahita tahina trany nareo ho an'izay voatany rehetrarehetra miorakora Vaga maso toerana tsara Andriamanitra tena misy afo ao amin'ny profety ao mamay hatramin'ity micro ty amin'izao profety ao ho an'ny Jesosy irery ho an'ny Jesosy irery ny voninahitra tsy azo toizana ntsony ny fotoana satria raha mbola sinao zavatra ambonin'izay dia manana risikutsika manarany lefa teo aloha fa ndana mody miaraka amin'izay zavatra menanao zay mody tsy mandeha mitoeran-kafa za mandeha mamangy vangy olona ntsony na misy toerana hafalehanao na hipetrapetraka any amin'ny bord mandeha mody dia mandeha misay mitsaina tsara mandeha mody aza be resaka rehefa avy eo fa lasa le resaka ataonao rehefa avy eo ndray a no hoentinao mody fa ndana tonga dia mody rehefa avy eo dia rehefa tonga any an-trano a dia lazao ny tranonao ny tanananao zay rehetra hitanao eo tsy olona le resahako fa teneno ny tranonao teneno ny zava-misy eo miova ny zavatra rehetra amin'ny Jesosy tiaka mafy eo any very filosena ndray tsara venareo mankasitraka profety mankasitraka tena voatany fiangonana voata no bataina tamin'ny toerana anankiray tena apetraka eo amin'ny toerana anankiray fa tsy mijanona eo fa mbola amin'ny voyage izy ozy anao teo eto betifagy nareo zao fefa tsy ho betifagy antsony koa izy teo a fefa eny amin'ny tendrombohitra olive izy zao ary le zavatra ny teneninao teo iny a hoe izy mpanompon'Andriamanitra ho avy eto efa ato le izy fa mbola tsy miresaka le izy tsy le ray aman-drenay am-panahy fa olona hafa mihitsy mbola tsy ary teto fa ho eto izy a raha ny tompony nametraka le izy ato anatoko dia anaiky le olona fa ho avy eto izy wow efa nampianatra atsika fa ny fifandraisana amina lehilahan'Andriamanitra tsy relation fa connexion ary la aide destiné ny resahany teo fa ny resahako taminareo vao tamin'ny alarobia ho an'izay teto io tsy voatery olona mivavaka io a sao dia andoha ny fahasoavana ny men'Andriamanitra anao ianao jereo tsara fa tsy zanak'Andriamanitra mihitsy ny nampiakatra ny Josefa tao Egypte tao nametraka azy ao amina gouvernement fa ifara ao possible olona tsy malala an'Andriamanitra fa aide destiné ametraka anao eo amin'ny toerana tahin'Andriamanitra ianao lazao namanao arabaiko sady ianao miaona amin'ny aide destiné io
zany akory tsy midika hoe anaiky an'ilay maorisianina manao demande aminao indray ianao a tsy resaka vady ny resako eto a sao dia hoe manokatra varavarana ho anahy izy zany tsy vady le resako destiné tsy voatery hoe vady sa tsy zay mety olona tsy manana an Jesosy mety olona tsy manana an'Andriamanitra fa ho hitanao zany amin'ny anaran Jesosy ny ataonao zao ny ataonao dia manrombaka tamin'ny alady any ampianatra na hoe fanomezana ny fanomezana omenao mpanompon'Andriamanitra tsy cadeau iny fa fanatitra ozy hoe fanatitra tian'Andriamanitra sady ankasitrahana ina ny vokany ny Andriamanitro atanteraka zay tokony anareo ka io lehilahy n'Andriamanitra io manana ny Andriamanitra zay naniraka azy nanangana azy nanositra azy tsy hoe samy hafa akory ny Andriamanitra io fa rehefa milazana zany ny Baiboly dia le fahasoavany napetraka Andriamanitra tao aminy misy tao zay niara voasa tany Tamatavy nasainy apôtre David rakotiny andrasany zany no nitenenany voalohany dia zany ndray no niteny tamin'ny prophète YVES docteur Mika dia niaraka zay nankany Tamatavy vao niverina avy any izy tonga tatia Mahajanga dia nisy niantso anazy ndray tany Antananarivo anome 4 fotsiny 4 ave dia omena fotsiny zareo ho ao aminao koa ne zany fahasoavany zany tsy zay le izy me karaty nandeha roplanina herina avy any miaraka amina 4 tsy zavatra zay no azonao connecté vanzay tsy ny olona rehetra koa no asaiko eto hoe tsy ny olona rehetra matoa zay manasa misy dikany alleluia tsy ny olona rehetra no vela miakatra eto akoatran'ny zanaka mika ny ataonao zao mitsangana aloha mitsangana fotsiny aza vela andalo fotsiny ny mpanompon'Andriamanitra Elisa vao nitondrahany Eliny kapoty ny manto zany kapoty zany torahany kapoty ny tonga dia omby ny novonoiny omby novonoiny taorinan'izay tsy ny zanaky ny mpaminany nandray an'le fandehany fa izy ny nandray an'le zavatra aza vela andalo ny lehilahy n'Andriamanitra ohatry zao amin'ny anara Jesosy sa tsy miteny hoe omano ny tsara indrindra sy ny matavy indrindra frazy mazatra zany fa aza vela andalo fotsiny ny fahasoavany tsy mangataka ny minina amiko izy na izy aza miteny hoe zay tsika aprala lehilahy n'Andriamanitra tsy za mieritreritra ny minina anao fa tsia ny fahasoavana tsy piralava ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra aza vela andalo fotsiny la zao ny namanao idororoy ianao sa ahoana hoe avereno le hira teo avereno le tsy maty amtaony ty dia miazakazaka aloha tsisy avy any arina mandeha aloha zany na avy any aloha mandeha aloha na voany tsisy an'izay fa miazakazaka ianao dia ozy ianao hoe raisiko amin'ny anaran Jesosy ao aloha répétition kely isa 2 telo raisiko amin'ny anaran Jesosy fandroany isa 2 telo raisiko amin'ny anaran Jesosy inona moa le raisinao le fahasoavana awary mitsangantsika ataovy le hira teo avereno tsara ny any amin'ny overflosé zany misy déconne any dia ny ato be koa sudéconne ny ato anatiny sudéconne dia samy ao amin'ny toerana misy azy avy izany amin'ny anaran Jesosy raha mba mety dia mitsangana alohan'ny rafy Tsy matemtanty 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 Sematem-tonti, 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 madasem-tonti, madasem-tonti, sematem-tonti, sematem-tonti, madasem-tonti,
Madame Tonti. Sorna mavet bono de sos. Uaro. Tiagua. Tiara. Oh yeah. Ricasane. Oh yeah. Hey, Madame Tonti. Madame Tonti, Madame Tonti, Madame Tonti, Madame Tonti, Madame Tonti, Madame Tonti, Madame Tonti. Oh yeah. Oh yeah. Madame Tonti, Madame Tonti, Madame Tonti, Madame Tonti, Madame Tonti, Madame Tonti. Madame Tonti, Madame Tonti. azo toerana vetivety kely azafady ny mpitondra sampana rehetra manoratra ny anarany olona rehetra ao amin'ny sampany fa mifatongavany bishop Dag Howard Mills eto dia isy ny conférence ampianarana ny mpiandraikitra rehetra sy ny mpino zay efa manomboka mba andray andraikitra miasan'Andriamanitra. De isy conférence isa maraina ny croisade manko 30-31 1er juin zany hoe talata mardi de Pentecôte sy alarobia ary alakamisy any amin'ny village touristique. De isa maraina ampianatra izy io fampianarana ataony io dia ataony isan-taona any Accra, Ghana. De mandoa billet d'avion ny olona mankany tahaka ny ataony le mivoaka ny ivelany mandeha mianatra reny. De am'izao zany tsy misy volanao miala indray fa izy mihitsy mitondra le conférence. Dia ny mpianraikitra rehetrarehetra zany mila tonga. Mbola omena eo ny fotoana ny lera zany de soratana daholo ny anaranareo rehetrarehetra zay wow. De omenareo ny réceptionniste le izy rehefa miravareva avy eo anarana sy fanampiny de asio numéro téléphone. De mbola ho asinareo sinimo izy aorina kely eo fa noho le taratasy tsy tonga ko aty de tsy maintsy za indray manoratra ny anarana anatin'le lista fa ilaina amin'ny fivoriana amin'ny alatsinainy. Zay zany ny zavatra anankiray. De ny tanora rehetra ny chorale sy ny louange avory rehefa avy eo misy fivoriana momba an'izay croisade izay satria nangona chorale hatrany amin'ny 3 arivo any hiarahiry amin'ny fotoana io. De tsy ny chorale sy ny louange any fa raha misy tanora mba te hira amin'izay fotoana zay hiaraka amin'ny rehetrarehetra tenu efa zaraina fotsiny amin'io fa verina de mba miaraka mivory rehefa avy eo miaraka amin'ny pasteur Andriany. Amin'io zany ho an'izay za tsy hiditra chorale fa tsy maharaka tenu omena tenu enao amin'ny fotoana io. Fa verina.
ka tsy zay mola izy ia izay le izy dia rapitsy fotoanatsika amin'ny valo ora maraina mialatsinainy sy talata tsy misy fotoana maraina amin'ny sivy fa larobia vao misy fotoana amin'ny sivy latsinainy talata larobia lakamisy a miditra amin'ny roabin'ny folo fa ny mampiavaka amin'ny larobia zany a dia manomboka amin'ny sivy dia ny alaka misy ariva culte en français manomboka amin'ny dimy sasany ny intercession tsy voatery mahiteny frantsay anao vao manatrika eto fa tongava eo ny olona tsy voatery mahiteny frantsay vao manaraka seriany rosalinda sy marimara sy ny filmany Bruce Lee rehetrarehetra reny fa dia araka ao ny fandehana noho izany tongava foana rahalasy anabava ary zay miakatra eto koa tsy voatery mahiteny frantsay fa dia azo foana ny zavatra resahany mahafinaritra be eto a mahafinaritra be mihitsy a le dernière marche avant misy an'izany eto ny avy anyrina mandeha aloha hitanao hoe azo tsara mihitsy a tena mahazava mbola mahazava zany ny anaovana azy toy zay le frantsay a manao an'le izy tena mahazava la main en haute hitanao mihitsy hoe mahazava zany tovy ambony ny tanany tena ambiance be eto rehefa lakamisy tena mbola sarotra ny mihaino frantsay toy zay mihaino ny rahalasy anabavy miakatra eto tena mahafinaritra e nous sois fond de toi Seigneur azonao mihitsy mangeetaetanao zato tena mazava lazao ny namanao père tenao izy koa tsy tonga rehefa latsinainy rehefa lakamisy ary le mahafinaritra zany misy courage daholo ny rahalasy nanabavy tena hita hoe mangetaeta izy ka dia mba hitsangantsika mangasitraka prophète ifaliana foana eto amin'ny tanàna mangasitraka bebe chaîne dia saotra nareo vady voataza ia saotra ny revivaliste ny musicien rehetrarehetra dia hitsangana alohasika avelatsika andeha aloha izy ireo sao dia samborinareo amin'ny selfie sy ny rehetrarehetra eo fa dia avelatsika andeha aloha zareo miaraka amin'ny zava-maneno a mba tsy ho sarotra ny fivoahany zareo eto amin'izao fotoana zao mangasitraka tompoka tahin'Andriamanitra orakoraka mafeo an Jesosy raha hainao nanao an'izany hainao manova fianako raha vitanao zao Jesosy dia vitanao manova fianako raha manova an'izany dia hainao manova fianako raha vitanao zao Jesosy dia vitanao manova fianako. amen tsy anotanitsona hoe voatavy enao androany hoentomody le fisainana voarainao teto misy fijoroana vavolombelona marobe ao ambadiky ny androany tena marobe tena marobe ouvert flosé ataovy anareo teo taentony manokana mangasitraka atao amin'ny régie ihany keo zay mikely aina tao amin'ny lafiny teknika nanao zay ho afany napita ny sary sy ny feo tany amin'ny faritra maro samihafa manerana ny nosy a sy tany amin'izao tontolo zao ny tany amin'ny France Guinée Bissau Koweït moa ny hitatsika nanatrika amin'ny vantana teo reny a fa ankoatran'izay mbola ho avy eo daholo efa misy fanatsarana trany a ny ao amin'ny lafiny teknika izany verika any a 30-31 1er juin dia izy évangélisation lehibe iarana amin'ny lehilahin'Andriamanitra avy any Ghana évangéliste Dag Howard Mills any amin'ny village touristique dia isy ny fitsinjarana andraikitra ho an'ny mpino rehetra eto Mahajanga satria tsy natao an'ny fiangonana anankiray izy io fa anampy atsika izy a anampy ny Mahajanga mba ho tonga ao anatin'ny fiangonana daholo mbola ho alevako eto moa ny vidéo any fa ny tanjona zany dia olona manetsiny a hitodika amin'Andriamanitra efa nivory tany zay omaly niaraka tamin'ny pasteur lehilahy rehetra tato anatin'ny fiangonana tena feno ny trano tany amin'ny Emereux tany mabibikely tany ary mbola maro tsy tafiaraka taminay tao raha ohatra zany a tsy hoe raha ohatra moa zany fa amin'io fotoana io torapasiky ny village touristique io feno olona vola tsy toko tsy foroana ny nafafin'ny zareo ho amin'io croisade io banderole 10
enina le banderole napetakytsika eto reo zao ny andro vaiavy sila ny andro riwawa reo zao tsy mihoatra ny folo na folo mahery kely fa 10 za moa ny président publicité amin'ny fotoana io ny miandraikitra ny banderole affiche flyers ina daholo tract raha vao resaka publicité zany dia za no miandraikitra l'izy a dia iarahako miasa amitsika rehetrarehetra atao anaty fiangonana le izy afa ndray iana zao président ny conseiller prophétive ny docteur Mika zao président ny ino izy ty média resaka radio sy télé ao ny président na sécurité misy président 20 zany a miandraikitra 20 samihafa ao ny président na lafiny teknika ao ny président na fanatatazana fanatitra ao ny président na ina daholo koa izy ty fandikanteny sœur aina Nathalie le mpandikanteny amitsika iny a teny Eglise iny a izy zao ny filohan'ny fandikanteny ray ya alleluia ohatran'izay le izy ka miomana sady zany fa isy démonstration ataon'Andriamanitra eto Madagasikara eto an'Andriamanitra ny tanàna amen tsara mitovitsika ara lasana babalala dia asanateny amin'ny lanitra ny tanàna samy misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fotoana voninahitra dia ho anao irery any Jesosy mankasitraka ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny fahasoavanao ho anao irery ny aja sy ny dera ary ny voninahitra mendriky indrindra anao tompo tamin'ny fotoana teto natsapo zay nandray zay miainy zay miova ny fiainanay voninahitra dia ho anao irery